Tekno mamena tanao. Ay. Asam teramba witanulla. Afam teramba witanandemantre no andwani. Wanadu fiderane. Ona setokwe. Naswa stone andwani. Naswa stone no yom teranao. Zao sisakana. Siterana wante sosani. Tona no zanu. Amesaran tupuna wandwane. Wow, felungo. Velungo de sucia. Você. Velungo izamos etikabia. Wow, felungo. Velungo de sucia. Velungo izamos etikabia. Hallelujah. Bola misfuna terante sotfeyatwe. An mesara sara nemnaze. Satits misande manta fa deretige tom titweranti. Yiza we teratiga. Yiza tsara nenarani. Ratsumbe na sesano. Mela yom sesano misena wadwan. Ai. Karakotsalawe. Tuture bigetsika jane. Derana tsmitsa jane. Asana tulai pataka. Lai pataka tupula. Tera tupu. Pirão de tupu. Pirão de suci. Pirão de tupu. A casa de suci. Pirão de tupu. Pirão de suci. Pirão de tupu. A casa de suci. Dera we. Pirão de suci. Pirão de tupu. A casa de suci. Pirão de tupu. Pirão de suci. Pirão de tupu. A casa de suci. Cura kawata sos. Rusa tano fana funata. Hallelujah. Yefaka kini paradisha. Sai. Abako. Yes. Sai ya. Tenen nama now. Hey. Sana guvare now. Sana gire now. Sana guvare now. Fabaka guzesale baba. Sana guvare now. Sana gire now. Sana guvare now. Fabaka guzesale baba satano. Isao. Sana gire now. Sana guvare now. Fabaka guzesale baba. Sana guvare now. Sana gire now. Sana guvare now. Fabaka guzesale baba satano. Andasalo. Stop take. Awanatina feminine no. Man men sara fenem now. Yitera no ateso sendwan. Funa tsara fe. Ay. Pare. Ay. Yesuru manel gela na wadwan. Yitera no atesos. Follow na tono. Ay. What a sound. That's so safe. Kura outside. Manofati yang pandai senawan run. Anda samit na care check. Sai. Anomi la mieska babe. Mama. Anomi la mieski. Atove manitsa na kel futswe. What is so foot in way? And they said that mute now. Smararan kel tuatem sai. Oh, ah.
Misulana no zay tsy fanao mitsy teto androany. 1 2 3 4 stop. Zera tsara ny eo akaikinao. Tsemboka isa tsy tsemboka. Anao androany mila tsemboka ho an'i Jesosy. Hatratrainao tsemboka foana rehefa tany amin'ny alim-pandihizana tany. Fa ianao tsemboka androany ho an'i Jesosy. Zao tsy vidimbola ny fafinaretana zay ho azonao. Fa azahoanao tombony eo anatrehan'Andriamanitra zany. Manaova zavatra ianao azahoanao sitraka eo anatrehan'Andriamanitra. Anao zany mijery fandehanay manaovanao mba ho hitan'Andriamanitra. Satria zany azahoanao tombony eo anatrehan'Andriamanitra. Manaova zavatra tsara ho antompo. 1 2 1 2 3 4. Zay zanak'Andriamanitra miteram-panompo miteran-tomponay zay androany. Amezan tsara, 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 amezan tsara Jesosy. Say avancera manomboka mety ataonao io manaova ny tsifanao, manaova ny tsifanao, manaova ny tsifanao, manaova ny tsifanao, ahita ny tsifanao, ahita ny tsifanao, ahita ny mbola tsy hita. Aza mifampijerijery a. Mbola tsy vita. Manitsakitsane, 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 manitsakitsane. Atsara feno verplope. Ura kawana verplope. Yondekindeke. Amazing Leno, amazing Leno, amazing Leno. Yeah. Situme vena mbuni amsai nyanzarano. Situme alevo nganzarano, alevo nganzarano, alevo nganzarano, alevo nganzarano, alevo pununa nyanzarano wandwan. Nisava na wazari namseza na we. Mangalaula, andasalu, 1 2 3 stop. Mangalaze ula smart laftaftra anao oetinao mandihy izy androany. Halleluja. Tarito mandihy mihitsy izy. Fa indraindray io akaikinao io efa mahay mandihy fa laftafitra anao somary kamokamo. Meo an Jesosy, atoloran Jesosy mihitsy ho fandihizanareo androany. Maka samy olona maka kirairay eo avy aminy. Halleluja. Oety mandihy ho an Jesosy izy. Oety mandihy ho an Jesosy izy androany. Andriamanitra androany tia andray zavatra tsara avy any aminao. Hitanao nameny fotom-pisaina, nameny fisainana misy lelan'Andriamanitra nanao zavatra tsara rehetrarehetra zao. So Andriamanitra koa androany mitaky zavatra tsara avy any amintsika rehetrarehetra. Vonany mian'izany ve tsika androany? Aza tao hoe reraka zany rahalahy, reraka ranadahy, aloha za hipetraka. Efa aveo mipetraka ianao. Fa androany zao alohanao mandihy ho an Jesosy. Maka olona tsirairay avy aloha. 1 2 3. Andesiko makati, andesiko makari, andesiko makati, andesiko mak. Ay. Andesão lumai, andesão lumai. Ela estava nos forze. Tia e che non anti. Zé como dera te pera. Zé que fanado Lucifera, Zé que dera te mandan lera. Anda no para Lucifera. Mandavam Lucifera Zé niane.
Ravan manda, Ravan manda, Ravan manda, Ravan manda, Ravan manda, Ravan manda, Ravan manda. Atof karati mitsnati, Ravan manda, Ravan manda, Ravan manda, Ravan manda, Ravan manda. Rafanan manda. Zao ataona koa. Atao famponona rehefa tsika manao zavatra. Tsy mila laotsika fa manao zavatra amponono. Stomy kitana anao avy any anatin'ny rano. Stomoko. Lekileky. Stomoko. Apetra ambony lohanao amin'izay tananao. Mivavah. Mitenena zavatra tsara eo amin'ny fiainanao ianao. Mitenena zavatra tsara eo amin'ny fiainanao ianao. Ny kintana anao efa naverina eo amin'ny tampon-dohanao. Miasara amin'ny fiainako e. Tsy misy devoly manimbana amin'ny fanompoko zany. Tsy misy devoly manelingelana amin'ny fanompoko zany. Amin'ny fahamasinako zany. Satria zaho efa an Jesosy. Efa an Jesosy aho e. Halleluja. One, two, three, four. Ura kama pe. Wa Jesus rerian. Masutera nam nenaran Jesus. Opan sus kampun prendimar. Haleluya. Tsara ny tompontsika. Mbola misaotra ny Andriamanitra lehibe tsika amin'ny nanomezany atsika hery tanjaka fahasalamana satria izany no nahafahantsika nanantona zao fanompona lehibe zao. Raha tsisy hery atsika tsy na vita nanantona zao fanompona zao fa isaorantsika lehibe Andriamanitra. Misaotra azy koa tsika tamin'ny fiankofantsika tamin'ny maraina ary tamin'ny fiderana isaorantsika. Ary tonga amin'ny fanatitra koa tsika izao fandarana fanatitra. Ny fanatitra dia anisany tsara indrindra amin'ny fandaharana ka tonga amin'izany fanatitra zany tsika zao. Tsara ihany ny manazavazava zany fanatitra zany na dia efa fantatsika aza satria tsika dia misy olo vaovao isanandro. Ny fanatitra dia ampafolo-karena ny ao ampovoany arona ampovoany. Izay raha nitahiny Andriamanitra anao, ny ampafolony izay nitahiny anao zay dia entinao arotsaka nao eto. Ary amin'ny sisiny koa misy fanatitra tsy sitrapo. Eo koa misy vary mba anaovana sosialin'ny vahoaka. Ka raha vonina izany fanatitra izany dia tsangano ambony tanana ivavaka ho an'ny fanatitra tsika. Rainay masina anandanitro mankasitraka anao lehibe izahay. Amin'izao fitahina nataonao zahay zao mbola nafahanay nanatitra zao fanatitra eto anatrehanao tompo. Ka akasitrao zao fanatitra zao Andriamanitro apetraka anay eo ampelan'ny tananao izao rehetra izao. Voninahitra lehibe ho anao raha eo amin'ny anaran'i Jesosy no ivavahanay zany akasitraka tompoko. Ny louange no manao zay fanaraka amin'izany. Araka ny fandaminana dia ao aoriana no mandeha aloha. Missy,
Vonina zany dia hiara-tsangana atsika FANANIN'NY fanatitra. Rainay masino mbola misaotranao zahay amin'izao fanatitra. Tsofirano tompo ny fanatitra zay naterinay eto mba fanatitra kasitrahinao so menao lanja. Misaotra raha io mba hitahianao zahay amin'ny fiainanay manontolo.
ka makasitraka lehibe rainay tsara nandanitro misaotra tompo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny vavanay. Amen. Ampandrosotsika mpanompon'Andriamanitra. Tehaka mafy ho an'ny mpanompon'Andriamanitra. Alleluia. Asoniko am-pitsanganana anao fa eny tenin'Andriamanitra sika dia ankehitriny dia avotsika eto anatrehan'Andriamanitra ny fo mampanahitsika andreny teny eto amin'ny fanatrehana androany. Nde sika hiaraka hiverina hitotoka amin'Andriamanitra indray fa izy mbola tsy nafoy atsika na oviana na oviana. Ry zazam-pihodina ho izy miverena antsony iray. Jeto izahay androany Andriamanitra manatona anao. Ry zazam-pihodina mba miverena antsony iray. Isika Maria putsi terena inje tuizai miaiki farazi marachani rafisicha luizai Fanotarina oetondray izay androany ahitanao zay androany
satria milanao ny fiainanay Jesosy io. Jakoba rehefa nivavaka dia niankina tamin'ny lohan'ny teny. Iny teny iny dia manambara ny Jesosy. Zay rehefa mivavaka dia miankina aminao, fa tsy hoe mivavaka fotsiny amin'izao. Miankina aminao zay Jesosy. Halleluja. Enao niankinanay amin'izao fivavahana izao. Ary asandratra ny feonay eny amin'ny rahona matevina izay. Ary nielatra dia ho avy kilaza hoe ireto zahay fa inona no ilananay. Tongava Jesosy. Alefaso nielatra avy eny amin'ny rahona matevina. Androany avy eny amin'ny seza fiandriananao. Ikapoka ny aretina, ikapoka ny blocage, ikapoka ny ranomasina midy, ikapoka an'ireo ozina sady tsy mety afaka ireo. Andamina mpivady tsy milamina, ikapoka ny hery zay mampanelanelana mpivady mahatonga zanaka tsy mety endry. Erebosha kaya mama sendolorobosha urababa hesha kaya mahe oribosha kaya mama hendalarabosha rababa shakaya wetulalizai 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 wetulalizai. Yeah, 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 yeah. Jehovah, oh, 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 terraina iana, angalaza na nianarana, Israel, Jesus manazana, faraina yo. Sarno yen metro fatuam na rema raina yo haleluya raina yo panza kana impanza kana sitopo masina umenaye rapone yasina izaureye mitsaukana faraina yo manjakiza. Haleluya. Faraina yo manjakiza. Walian firene na futano na piantan ran Jordan walian yulno ina wanuka talalan titrasa shame raina yo majakiza Andrianirina nari masina Feel my head.
Jehovah. You know when ni tenandremantra ni tenandremantra norena wetu androany ni amenna no tsy fanaraka amteny orena azavarina mihitsy ianao azavarina mihitsy fa eto fanatrehan'ny tompo ianao tonga hanompo an'andriamanitra ianao tsy tonga angataka ihany ianao fa tonga hiady anrombaka ny antsara anao hiditra amin'ny antsara lovanao. Jehovah Andriamanitra miteny hoe idiro ny tany ka lovao kanefa rehefa andova izy dia nisy fahavalona nakany dikan'izany ny fandovana dia ady zany mahatonga antsika mahita eto tany ady lova na dia efa ninao azy ilay lova mbola miady ihany ary tonga hatrany amin'ny fitsarana dikan'izany tsy mora ny maka ny lovanao fa mila miady ianao fa azo antoka fa Jehovah momba anao mahery ny Andriamanitrao. Amen d'activation. Miraitsika miredona tsara zay a Jehovah o teraina ianao tsy atao hira any amin'ny fahoriana reny a fa hira eto amin'ny fanatrehan'ny tompo. Velona ny Andriamantsika aratsika amina tehaka di orakoraka siotsioka kiririoka hey. Mafimafy ny tehaka ao tena tehaka akarazay nani anaranao izare tizambanatsanao faranayo majakiza faranayo majakiza Jehovah Nirainaiana akarazay nani anaranao izare tizambanatsanao faranayo majakiza faranayo majakiza Patakana stupu masina Stupu masina Umelaye Apuni asina Miyubia nao Izawe Chizao miyubia nao Faranayo majakiza Faranayo majakiza Jehovah Jehovah Yapiata maye Jehovah Banara Izawe Chizao manatana Faranayo majakiza Faranayo majakiza Rimasina manernerna Rimasina manerinerna Jehovah beftismarna Jehovah beftismasina Misautano Uzawe Chizao misautana Faranayo majakiza Faranayo majakiza Jehovah Tereinaiyana Akarazayna Iyanarana Izare Chizao manatana Faranayo majakiza Faranayo majakiza Manerana isotutulizao Manerana isotutulizao Milazasi mivoninaitra Izare Chizao anumana Farainayo majakiza Farainayo majakiza Jehovah Tereinaiyana Akarazay Iyanarana Izare Chizao manatana Farainayo majakiza Farainayo majakiza
Andrianana ary masino. Andriana nany Tanteraka ny fiandriananao. tanteraka ny fiandrianana. Mitsaoka anao zahay. Izao rehetra izao mitsakana. Raina io. Faraina io Haleluya. mandraky izahay. Raina io. Faraina io mandraky izahay. Jehova o. Jehova o, teraina iana. Angalazay. Angalazay na ianarana. Izao Izao rehetra. rehetra izao manajana. Raina io. Faraina io Haleluya. mandraky izahay. Raina io. Faraina io mandraky izahay. Terao ny andriamantsika. Aleluia mafe. Avereo ny velona Jesosy. Eto amin'ny fanany voninahitra. Itsikio ny namanao dia arabao izy hoe feno voninahitra. Ia fandaminana kely fotsiny raha misy manana zazakely dia mba harina kely amin'ny faharoa na fahatelo amin'ny seza fa mba olon-dehibe daholo ny ao amin'ny aloha indrindra ho fandaminana azafady satria ny zazakely dia zasy zany izy. Ya mahazo toerantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ya mandeha eo aloha fotsiny zany ny lehibe dia zazakely aoriana kely ao fa mifamadika toerana fotsiny fa tsy hoe misy ifanelikilika akory. Aleo izy sécurité ny avavady eny mandrapirava. Raha ohatra ka tsisy tonga ny sampana dia misy olona tokony hisy olan'izay. Mandritra ny 5 andro ny séminaire antsika ray andro zay ny lasa. Tsy mbola tapitry ny afatra omaly iny fa ny vavaka dia mitoy raha renao le afatra omaly sy ny fanambarana nentina tao anatin'izay dia aza mitsahatra mivavaka momba ny zavatra iny. Aza mitsahatra fa tsy hoe vita kory iny dia vita n'iny dia afandray ny androany tsia. Ny atsika tsy resaka fiderana révélation hoe ty koa misy afatsy zay fa rehefa fantatsika hoe zany ny lalana zany ka ny zavamisy manaova amin'izay fanafiana. Manaova fanafiana ho an'izay tsy naharaka omaly sanatry tsy tonga tetenao omaly dia mieza ihany manaraka amin'ny YouTube na amin'ny Facebook le fandaharana omaly teto le fotoa mavaka omaly teto amin'ny toerana ity. Ao anatin'ity 5 andro ity alarobia ny famaranana n'ity séminaire ity mamantatra ny Varavaran'Ny tontolo ara-panahy. Famaranana n'le séminaire 5 andro fa tsy famaranana n'ilay vavaka ho anisam-pianakaviana. Tapitra misy ny oktobra vao tapitra le ho anisam-pianakaviana. Dia mieza mba eo daholy raha sendrasendra tsy afaka ianao latsinainy sy talata sendrasendra hoa satria efa ny omana tsara ao anatin'ny 5 andro ity hoety foana hitory sy ampianatra ary ampafantatra sy hitondra mambavaka. Raha sanasanatria no ny asa tsy afaka ianao latsinainy sy talata larobia leo mba tsy raha teny famaranana ianao ia hoe raha sanatria. Misy vavaka sy toy ny toriteny tokony mbola ho atao androany le omaly fa amin'ny alarobia tsy dia hisy toriteny be tsony fa vavaka no amelo azy fanamby raha mbola nompo an' Jesosy ianao ito amin'ity toerana ity ka ino ny tenin'Andriamanitra sy ankatoa tsara tsy maintsy afaka ianao. Nareo mivady tsy maintsy hamiratra ny fiainanareo. Ny amen anao aleko anao tsy tonga eto zay ohatry zany ny amen anao. Ataovy amin'ilay amen ny olona fa présent eto ianao zao. Tsy mbola ohatry zany raha lasana bavy malala activation. Ya mitsangana dia manao amen mafay. Dia lazao ny namanao be dia anao raha tsotra n'iny ny amen anao anaty fotoana.
ny Varavaran'Ny Famosaviana. Zay ny resahana androany. Ny zavatra rehetra dia misy varavarana. Ty trano ty zao misy varavarana. Pôketranao misy varavarana. Fonao misy varavarana. Tsy azo ny vadinao ianao raha tsy nisokatra ny varavarana fonao. Ny zavatra rehetra misy varavarana. Inona tsisy varavarana misy. Zay ny mahatonga antsika resaka ny varavaran'ny tontolo ara-panahy. Omalintsika ny resaka ny vavahadin'ny ranomasina, na ny varavaran'ny ranomasina, ny vavahadin'ny renirano. Ranomasina eto amintsika dia misy varavarana. Ary nisy namantatra le varavarana dia nisy taona zay taloha manao vavaka maraina eny amoron-dranomasina, ka eo amin'le varavarana mihitsy ka izay io ny vavaka fa zay tsy mahafantatra ny fanano ny tondrana teo. Dia zay eo dia tonga eo koa ny mpanao dosy isa-maraina. Azonao ve zay? Amin'ny 4 maraina manao dosy eo izy. Mianakavy, miaraka amina zaza kely. Sasany mipetraka dia mampirehitra zavatra. Agarbati. Sy ny zavatra hafa. Tsy voatery agarbati. Fa misy zavatra hafa piretina eo dia mitodika manandrifa ny ranomasina izy. Dia za tamin'io mbola tsy natakatra hoe io fotsiny manao an'izao io. Fa rehefa nazo an'ity fanambarana ity dia hozy aho hoe hay eo ambaravarana ka ry zareo reny. Dia proof ny fivoahan'ny Andriamanitra avy any tsy maintsy eo amivaravarana. Hitanao fa nanaovany trano eo. Azonao ve zany resaka zany sa variana fotsiny ianao? Tsy any amin'ny bord any ny varavaran'ny ranomasina eto. Tsy any amin'ny port, tsy any amin'ny bord. Sa tsy zay fa eo amin'le toerana izay fandehanana. Eo le varavarana. Avy ao le zavatra no miditra, avy ao le zavatra no mivoaka. Satria any ambany any. Sa mandehandeha ankizy ha? Any ambany any. Any ambany ranomasina, any ambany renirano, any dia misy fanjakana. Naoma 2:17 omaly mba averina azafady a. Naoma 2:17 o averina iny a. Manao rappel tsika alohan'ny hidirantsika ato anatin'ity Varavaran'Ny Famosaviana ity 2:7 azafady. Ya. Naoma 2:7 iny a. Averina eo. Tsara ny tompotsika. Ya. Sotro. Voana ny vavadiny renirano ary reraka ny lapa. Ataovy amin'ny teny frantsay. Voana ny vavadiny renirano ary reraka ny lapa. Rehefa mivoa zany varavaran'ny renirano dikan'izany nisy nanafika ny lapa tany. Inona ka izany lapa zany? Palais. Les portes des fleuves sont ouvertes et les palais s'écroulent. Matoa misy palais eo, matoa misy lapa eo, dia dikan'izany misy inona eo? Misy mpanjaka, ary matoa misy mpanjaka misy inona? Fanjakana. Dikan'izany any ambany rano any misy inona any? Fanjakana. Ary zany no mahatonga an'Andriamanitra nidiny ny varavaran'ny ranomasina. Satria misy fanjakana any, fa raha misokatra io, raha navelany ny sokatra, dia ireo olona rehetra tsisy vola, te hanambola, te hanankarena, te hanambady io, nankany daholo. Satria misy mpanjaka ny manome vola, misy mpanjaka ny manome fiara, misy mpanjaka ny manome fahefana, manome toerana. Zay raha lasa nabavy milarby moa sorana ny tompo fa hogoavana mihoatra noho ny io efatrandro. Misy arena tazominy io mpanjaka io any.
Ary be de be mankany manan-karena. Enao ve tsy efa naheno hoe nisy olona one niresana zazavavindrano hoe andao hiaraka amiko fa ataoko manan-karena be ianao. Marina ange io e. Ary misy mpitsabo olona eto a Madagasikara. Laza mihitsy izy tamin'ny fahita lavitra. Fa miditrana izy isan-taona. Tsy fantatra hoe firy andro izy iny. Ha? Isaky ny volana May. Zay le lazainy tamin'ny fahita lavitra teto Mahajanga no niteneneny an'izay. Hoe mankany izy isaky ny volana May maharitraritra izy ihany. Ary mitsabo olona izy. Ary manana trano ngeza be izy ao Antananarivo. Zay efa nandalo teo hoe ato ny tranony ranony. Mandriana tsara ve ianareo? Sy haiko na vadiny le miaraka manao émission iny. Fa ao anatin'ny émission ataon'zareo dia ozy le vehivavy tontolo afo, tontolo afo. Izy nefa nahita an'izay, zay mazava aminareo le izy. Ary tena tontolo hafa tokoa. Autre monde. Any ambany rano any. Hoy ny tenin'Andriamanitra amin'ny Apocalypse 12:12. Rappelle ty fa nianarana omaly. Loza ho an'ny tany sy ny ranomasina. Fa nidina ho any aminareo ny devoly. Ary manana fatezerana lehibe satria fantany fa kely sisa ny androny. Ny devoly zany rehefa nazera misy toerana eo amin'ny efatra ny nalehany, misy ny eto amin'ny tany, misy ny any amin'ny ranomasina. Ary ny rano koa matetika ny renirano tsy misy fotoana mivarina ny ranomasina. Miona amin'ny alalan'ny hoe vinany. Dia ny avy any ranomasina ihany mankany amina renirano. Any anaty rano ry havana tsy voay ihany. Tsy antsantsa ihany. Tsy trozona ihany. Tsy biby ihany. Fa misy zavatra any. Ary ireo mpamantatra ao amin'ny tontolo ara-panahy amina science occulte resaka herina maizina dia mifandray amin'ny zareo any. Zay no mahatonga ny tontolo ny sampy mampiasa rano foana. Ary tsy hoe rano entinao le izy fa izy no manome rano anao. Avy aiza le rano. Ary maro aminareo izay nisotro rano tany hatramin'ny androany miady amin'ny fiainana. Ianao mieritreritra hoe fanariko le fanafody narinao fa tamin'ny alalan'ilay rano le hery niditra tao anatinao. Rano iny ange anatina fotoana foiny dia efa tsy hita satria ny rano rehefa tafiditra anatin'ny vatany olona mivoaka. Fiderana ny tarina teo izao nampivoaka rano teo amintsika tsy zay. Tsy fantatra hoe firy centilitre no nivoaka tamin'ny atsembohana teo iny. Mandra-pahatonga ny hariva tsy fantatra hoe firy ny rano very amintsika. Anatina 2 andro na 3 andro mety efa lany ilay rano 1,5 litre no sotroinao. Dia dikan'izany raha le rano iny zany efa very iny le nisotroinao tariananiny iny. Fa le hery tao amin'le rano no mbola ao anatinao ary mbola mifampitolona amin'ny fiainana ianao hatramin'ny androany no io hery io. Zany masarobidy ny vavaka fanafahana. Satria tsy hoe mandray an' Jesosy dia miala tao io. Fa raha vitan'izany io tsy nanome fahefana i Jesosy namoaka démonie. Satria ny rano iny rehefa nisotroina nisy démonie niaraka taminy. Ny Baiboly dia mampianatra fa ny zavatra teriny jentilisa ho fanalitra dia tsy teriny amin'Andriamanitra fa amin'ny démonie. Dikan'izany ianao rehefa nanangana altara tany amin'ny sampotany na anaty zavatra tany dia nanaty zavatra tamin'inona ianao zany tamin'ny démonie. Nisy mpitondra bajajy anankiray nitondra anahy indray andro. Zaho ozy pasteur, zaho zao efa mivavaka fa zaho taloha nangata-javatra tany amina lac anankiray. Lac, avereny hoe lac. Dia tsy toizako ny toyany. Dia tany ozy ihany angataka. Dia rehefa avy eo nahazo bajajy 2 taorinan'izay. Le izy hoe bajajy nivoaka teo eo akory. Fa amin'ny zavatra tsy hita maso ianao mangataka. Fa rehefa avy eo hita maso le izy rehefa avy eo. Avy amina invisible no fiainana no miseho aty amin'ny visible.
Zay no mahatonga antsika raha miatakeny le zavatra visible tsika na hoe manafika le zavatra hita maso kanefa le tsy hita maso ny fototry le zavatra ifampitolo leo ianao mandavan-taona. Mandra-pahafatinao fa misaotra ny tompontsika ny men'Andriamanitra fanambarana afaka atakatra an'ilay tsy hita maso ka hanafika an'ilay tsy hita maso dia ho hitanao maso ny vokany amin'ny anaran'i Jesosy. Ny amenanao ataovy matakatra ny rahany. Azavarina mihitsy lazao namanao, azavarina mihitsy hoe androany. Fa misy zavatra mila hitsangananao, misy zavatra mila hitsampikinanao, misy zavatra mila raisinao. Amikery. Mila misy mouvement eto androany amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Mazava sa tsy mazava? Nahazo bajaj. Fa zaho izy pasteur ana dia nahazo an'ilay bajaj sady tsisy fiadanana, tsisy fifaliana, potipotika ny vola, tsisy zavatra mandeha. Ara hita maso aho manana bajaja roa fa tsy arakarak' zany ny fiainako. Potika ny fiainako, tsisy zavatra mety ny fiainako. Zany ozy natonga nandeha nivavaka. Nanolo tena ho an'i Jesosy ary za zao efa ato amin'i Jesosy ozy izy. Taiza izy nangataka tany amina lak, tany amina fary. Satria misy manana lakle ana rano tany. Misy manana lakle an'le fary tany. Tena moa le varavarana dia mangataka am'le zavatra dia mivoaka le zavatra avy any tsy hita maso manome an'izay ilaina. Ka ho anareo zay fananatitra na taiza na taiza. Nefa tsy tamin'Andriamanitra no tsy tamina mpanompon'Andriamanitra. Mila miady ianao. Satria alitara nitsangana zany mamoaka feo miazona anao. Mety tsy ianao nanatitra fa olona nanatitra ho anao. Mila miady ianao. Ary tandreo ihany koa fa misy olona tsy nanatitra fa nanatitra olona nanatitra. Avereny tsara azafady. Enao tsopo io. Tsopo sady madio saina. Tsopo naif sady madio saina. Tsy nanatitra fa nanatitra olona nanatitra. Piombona amin'ny zavatra nataony ianao. Partisan ianao. Tao anatiny ianao. Tsy afaka miala ianao. Victime ianao. Satria moyen avy taminao natongavany tany. Anisany nanampy azo tonga tany ianao. Lazao ianao tsy nanatitra io e fa nanatitra olona nanatitra. Niaraky nareo e ao anatiny ianao e mila fanafahana ianao e. Zareo fa ifampitolona. Ianao mety nieritreritra hoe nomeny vola ianao avy taiza ary le vola. Ka matoa izy mankanina azy vola tao ary manao fanatitra ao. Dikan'izany iny vola iny mety azonao zavatra fa apotika anao iny. Apotika anao iny. Ny tanjoko androany tsy ampitahotra anao fa dia naitra anao hoe aza varina fa mitadiavana Andriamanitra. Aza mitady lalana hafa fatokana ny lalany Jesosy. Avy any an-danitra isika raha lasana bavy. Zay lalana ny lanitra avy any ambony no aratsika satria hoanitsika. Nampindraminy fofonaina vetivety eto amin'ny tany fivahiniana ansika. Ka mila midomine eto amin'ity tany ity ambarabelantsika eto. Alleluia. Misy dikany ianao matoa apetraka eto aloha. Fa tsy hoe mangetaheta teo any dia tesoto eto any azao alay vao azao tsy zay. Zava-dehibe le mangetaheta ho any an-danitra fa raha mbola eto an-tany aleo anapaka, aleo anresy, aleo ahery. Misy sekta tsy milamina. Ho any an-danitra hono izy dia ariny ny havany. Ahoana tsara zavady? Ho any an-danitra misy karazana sekta tsy mahazo mifandray amina havana. Tsy mahazo mihaino radio, tsy mahazo mijery télé. Bado mianakavy.
tsy malala vaovao. Izy anaran'ny Prime Ministre George Bush ozy satria tsy mijery télé tsy mahira tsy miheno vaovao. Za zao omaly ny zanako lahy resaka tamiko vaovao amin'ny radio zao daholo zao daholo zao daholo zao daholo zava-misy zao daholo. Hawa satria za tsy maharaka miheno vaovao reto. Misy zanako vavy anankiray any amin'ny fianarana zareo any tsy maintsy mihaino vaovao ry zareo. Mampivoatra koa zany sekolinareo zany. Relasena bavy misy fivavahana mampahantra sady mampabado no mampisarabazana. Sa tsy mampianatra anao hiala ny havanao fa mampianatra anao fitahina ho an'ny havanao. Kanefa tsy manao ny fanompotsam-pony havanao. Fa hitady an'Andriamanitra dia reo koa rehefa tafavoaka ianao tsy maintsy anaraka anao reo. Tsara ny tompontsika. Fa misy fivavahana tena tsy fantatry mihitsy hoe fa ahoana ary. Ny ho any an-danitra tsy midika hoe vendrana. Ny ho any an-danitra tsy midika hoe misy vokely. Fa inanay ho any an-danitra dia ohatrany namborosy nify izay tsy atao tsony satria inona ny lanitra an'io. Nisy fotoana nampianatra fahadiovana hoe mila madio tsika. Miakanjo madio, rehefa miakanjo mipasoka tsara. Rehefa manao velon-drindra na ray ny rirana. Fa tsy 5 rirana, 3 rirana. Kolina akanjo dia tena mikolina tsara. Ny miala sady madio, tsy misy voamadilo anaty sofiny, tsy misy tay maso, madio tsara ny nify. Satria nanay rehefa hoe ho any an-danitra dia adininy mbola eto ambonin'ny tany izy, na vola aza tsogona tsony, vady tsy rarahina itsony. Tozany rahalahy anankiray satria tsy mety madio mihitsy izy. Bokotra akanjo tsy amin'ny plasiny. Rehefa manidy akanjo dia misy anankiray tsy mety foana eo. Na eo amin'ny tratra, na eo amin'ny fotra, na ery ambony dia mba hidio bokotra akanjonao. Hatramina braguette na pataloha aza misy fotoana fermeture misokatra. Tsisy vady miverifie. Relasana bavy malala. Zavatra marina, zavatra resakonao fa zavatra maloto. Raha ny tokony izy mivoaka ny trano ianao misy mahita io. Nefa ianao mpitory teny. Zany ve relasana bavy tsy atonga ny olona tsy andeha hivavaka mihitsy satria rehefa nivavaka reto olona reto kondrakondrana. Averiny kondrakondrana. Dia nisy rahalahy mba nananatra dia tsy maninona rahalahy io, tsy maninona rahalahy io, tsy maninona olona. Karazany olona tsy ho tafavoaka ho maly sanio ary mandrakizay. Satria zany ny toetra hainao. Relasana bavy olona ho any an-danitra zany, olona normal tsara. Normal tsara, teneno ny namanao, za hitany hoe normal tsara. Misy lanitra hoe matoy inoko. Fa izao, raha mbola eto an-tany ianao, mila manresy ianao, mila manapaka ianao. Uya mila manapaka ianao, manapaka. Isaia 9:5 dia milaza fa zaza no teraka ao atsika, zazalahy no omena atsika. Ny fanapahana dia eo antsorona. Jesosy dia manapaka, misy fanapahana eto. Manapaka izy rehefa tady ho azo ny tafio-drivitra ny sambo. Dia nanapaka izy mitsara ozy ry tafio-drivitra. Manapaka eo anatrehany problème isika. Manapaka eo anatrehany situation. Manapaka eo anatrehany zava-misy isika amin'ny anaran'i Jesosy. Misy anabavy anankiray ato, tsy haiko na eo izy zao fa omaly izy teo. Na hiala ano any amin'ny 6 oralina angamba. Sany vavaka tato am-piangonana indray alady. Tsy haiko na ny amin'ny 10 any, 10 alina any. Niantso izy. Dada, le zanako ato izy tsy mety mangina fa mitomany tsy mety mijanona. Dia ozy ataminy hoe
Umeula le zaza io fa ino vavako. Ka le zanako ne uzy le marary. Fantatro azany fa enao no ivavako. Dia raha ny tiany zany le zanany mivavana satria le zanany mitomany fa tsy izy. Fa misy fandraisana le izy. Enao no nasiana dia ny zananao ny vo. Ivavaka ianao zao ah. Tsy haiko izy nao na tsy ao. Dia ny vavako dia ny tononoko ny zanany ho afaka. Dia nandefa message izy alina be. Voninahitra ho an'i Jesosy izy fa natory le zaza rehefa ianao avy nivavaka ho anay iny. Zay no tena manapaka. Tsy mitaraina fa manapaka. Hafa manko le mitaraina. Mivoao anatin'iny fa tsy izy tsony iny. Ny testamento vaovao tsy manomboka amin'ny Matteo. Fa ny testamento vaovao manomboka amin'ny boky ny asan'ny apôstôly. Mazava sa tsy mazava zany? Fa ny Matteo hatramin'ny John dia transition. Jesosy nanomana ny olona ho amin'ilay fanekena vaovao. Dia nafangarony ilay fanekena taloha fa napidipidiriny tsikelikely ilay fanekena vaovao. Dia rehefa maty Jesosy, nitsangana tamin'ny maty, nakarina ho any an-danitra, eo amin'ny boky asan'ny apôstôly manomboka ny momba ny Jesosy nitsangana ilay efa eny amin'ny seza fiandrianana. Eo ny testamenta vaovao ny manomboka. Fa amin'ny Matteo hatramin'ny John no mbola mahita mpivavaka amin'ny taraina foana. Ilay vehivavy mpitondra tena na hery nangataka. Naninon'iny? Ny taraina iny. Mamindraha fo amiko fa ny zanako vavy ampahoriany démonie loatra. Maninon'iny? Fa rehefa nanomboka ny asany apôstôly tsisy ny taraina. Fa nampiasa le fahefana sy nanapaka. Ripetera nahita ny eny marary eo ambony fandrina. Tsy nitaraina tompo mandram-pahaviana no azony zao aretin'izao izy. Fa izy hoe riene ya manasitrana anao Jesosy Kristy teo ny dia nitsangana e marary 8 taona. Ralasana bavy. Mila takatra tsara zany fa tsy hoe io ny soratra maso ny anina teto ny tomany be dia io koa ianao fa hitomany be. Zao tsy androna fitarainana fa androna fanapahana. Tandrana Mosavy ino dia taraina tsia raiso ny ary dia manapa salama sitrana. Tandrana blocage ino dia taraina eto Andriamanitra mandram-pahaviana raha tsy fanahy olona tsia manapa. Hitanao Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Ka isika viany an-danitra tahaka ny olona viany amin'ny tany razany. Fa mivahiny amin'ny toerana anankiray mila ravinahitra. Dia ho avy ny fotoana hody any an-tany razana izy. Raha ohatra ka tsy hody amin'ny fahavelomana izy dia aterina rehefa maty. Raha tsy aterina rehefa maty dia vokarina indray andro any an'izay mamokatra dia hoentina any an-tany razana. Tahaka izany isika avy any an-danitra isika rehefa naray an'i Jesosy dia mila ravinahitra eto amboniny tany. Mpiavy sika ralasana bavy malala. Halleluja. Hey. Iza daholo ny mpiavy avy any an-danitra tonga eto. Mila ravinahitra ianao zao, sa tsy zay? Ka mila mandresy ianao aty an-tany filana ravinahitra. Mila mandresy, mila mamokatra. Dia zava-misy dia zao. Na ianao mody indray andro, dikan'izany ho avy Jesosy dia akarina amin'izay ianao. Raha tsy very fomba. Satria misy olona tsy tia lalany tany razana. Fa isika zany avy any an-danitra, dikan'izany tsy very le fomba lanitra eo amin'ny fiainantsika etỳ ampilana ravinahitra. Ny Baiboly tsy lanitra ihany no ampianarina fa mampianatra koa izy fanambadiana. Zareo tsara, misy olona ho any an-danitra fa tsy manaja vady. Misy olona ho any an-danitra fa tsy manaja vady ao an-trano. Satria ny ao am-piangonana lanitra ihany adino ny hatramin'ny vadiny. Dia ozy ny vadiny ndana mody an-danitra any ary. Io vadiny mikarama miasa mafy miala maraina verina hariva io kanefa izy tsy mampidi-bola na ny ariary azy. Fa tsy ajainy io vadiny io satria ho any an-danitra izy. Mody avy any an-trano Baiboly.
fo sasakalina baiboly, fo marainalina baiboly. Lasa ny vadiny mitady vola, tonga ny ariva tsararainy le vady, avy ny fotoana andehanana vavaka, za kony ame fanatitra. Mandrea tsara ve anao relasana bavy? Mandrea tsara ve? Ka tsy ampy le fampianarana raha lanitra ihany, fa olona ho any an-danitra dia mianatra zavatra maro. Resahana eto koa ny fanambadiana, resahana eto koa ny fitaizanan-kizy, resahana eto koa ny faranitan-tsaina, intelligence, ahafahanao hiakatra ambonimbony kokoa. Resahana eto ihany koa ny diplôme, fa ilaina ny zanak'Andriamanitra diplômé. Mandrea tsara vera lasana bavy malala. Lazao ny namanao ilaina ny zanak'Andriamanitra ho diplômé. Resahana eto ny business, ny asa, ny fivelomana. Resahana eto ny fanasitranana, ny fanafana. La Bible dit tout. Miresaka ny zavatra rehetra ny baiboly. Mandrea vera lasana bavy. Ka zay no mahatonga fivavahana amin'ny tanila satria lanitra ihany. Tsy miresaka ninina ankoatran'izany ka naniavany aza ariny. Amintsika tsy mety zany. Fanjakany ty misy atsika ty. Nany devoly aza tsy miresaka ely foana. Resahany ataony momba ny kibo, ataony voafatotry ny sigara ataokany ankizy. Idirany daholo ny domaine rehetra eo amin'ny fiainany olona, kanefa aizany hafarany elo, fa tsy elo foana ny resahany. Tena indray tsika tsy mahafantatra afa-tsy zavatra anankiray. Inandray nany miakanjo aza tsy hainy lepiny. Misy rahalahy anankiray namenatra indraindray pasteur, pijamany netiny nandeha nivavaka. Andriamanitro, oze pastera, foentina matory ity. Dininao am'izany inge le izy raha lasana bavy. Ahoana moa zany no anapaka, zany vao mandeha ny amin'ny arabe tsy niavin'olona satria pijamany entinao mitety arabe, nefa baiboly ny eny tananao. Ary tsy vitan'izany fa zany pasteranao. Ka ahoana kosa moa tsy tenenako. Pijamany entinao mandeha mivavaka. De mahazo eneria anao amin'ny pijama io. Amin'ny anaran'i Jesosy mandresy ianao raha lasana bavy malala. Tahiny tompo manokana ianao. Varavaran'Ny Famosaviana, introduction iny. Ezekiel toko 1:10. Manomboka eo amin'ny voalohany tsika no mamaky. Manomboka eo amin'ny andiny voalohany miaraka tsika. Ary nisy fanana naingako dia nitondra hoeo amin'ny vavahady atsinanana amin'ny tranon'i Jehova. Avereo ny vavahady atsinanana. Avereo ny vavahady atsinanana. Avereo ny tsara vavahady atsinanana. Maresaka varavarantsika io ao anatin'izany vavahady. Amin'ny teny frantsay ny vavahady ihany ny varavarana, porte ihany ny porte. Amin'ny teny malagasy izy samy hafa, fa tsy hoe vava-porte akory. Amin'ny teny frantsay zany iry fidirany ry porte, de ity koa mbola porte. Sa tsy zay? Ary nisy fanana naingako. Wow. Ezekiel io. Azava-be ty androany. Dia nitondra ao eo amin'ny vavahady atsinanana amin'ny tranon'i Jehova. Vereo ny vavahady atsinanana. Aiza moa ny atsinanana amin'izao raha eto? Any. Ya. Any ny fipisahany masoandro tsy zay. Ok. Dia nentiny tany zany Ezekiel. Vavahady atsinanana amin'ny tranon'i Jehova. Dia ilay manatrika ny atsinanana. Manatrika ny atsinanana.
Ary indreo nisy olona 5 lahy teo alohany vavahady. Rehefa tonga teo zany Ezekela dia nahita olona firy 5 lahy. Ezekela tsy malala nininy fa Ezekela ny tenana ny angainy ny fanan'Andriamanitra dia noentiny teo alohany vavahady ny tranon'Andriamanitra dia ilay vavahady atsinanana manatrika ny atsinanana. Dia tonga teo izy nahita olona firy lahy hoe vavahady 5 lahy. Ya ao izana dia hitako teo amin'ireo Jazania zanaky Azora sy Pelatia zanaky Benaya lehiben'ny vahoaka. Hitako teo izy roa lahy reo dia Jazania sy Pelatia reo chef reo lehibe izy 5 lahy reo ary lehiben'ny vahoaka ireo. Andiny faharoa dia hoy izy tamiko hoe hoy Jehova zany tamin'ny Ezekela satria ara-panahy zany io a. Raha ny marina zany a eno tsara fa Ezekela tsy mihetsika amin'ny toerany fa nampahitana Andriamanitra ara-pahitana ara-panahy. Tena hita le zava-nisy teo amin'le vavahady izy. Ary maro aminareo napahitana Andriamanitra zavatra ohatr' zany, apahitana zava-misy ara-panahy. Dia hitany teo Jezania, hitany teo ihany keo izy teo iny Pelatia. Awa teo izy tamiko zanak'olona, ireo no lehilahy zay mamory ny tsainy ratsy sady manolo ny tsainy ratsy eto amin'ity tanàna ity. Dikan'izany reo lehilahy reo dia olona ratsy reo. Ireo lehilahy reo aza mbola esorina azafady. Ireo lehilahy ireo no lehilahy zay mamory ny tsainy ratsy sady manolo tsainy ratsy eto amin'ity tanàna ity 3. Andriamanitra zany naneo ireto olona reto ratsy. Tanao zany misy olona ratsy raha lasaina bavy ne soapana ifa aza tsopo loatra ianao amin'ny fiainana fa mila fantatra ny olona ratsy aminao, ratsy amin'ny havanao, ratsy amin'ny fianakavianao. Misy olona tsy tokony avelanao hitaizany ny zazakelinao iny. Inona farasarotra ny nazahoana ho azy aoka ho sary piaro ianao fa tsy ny olona rehetra no mitaizana iny. Matosarotra ny nazahoana ho an'iny dia efa ny bloqué ny Satana. Azonao le izy tsy mifidy olona ianao hitanany iny zaza iny. Matosarotra ny nazahoana ho azy tsy tiany Satana ny atongavany. Dia rehefa tsy tiany ny atongavany, rehefa tonga io faly ve izy mijery olona izy iza ny olona azoko ampiasainy ny tanany point de contact amodika n'ity zaza ity. Oripitaiza kely rehetrarehetra, tsy ny olona rehetra no omenao ny zanaka ao fa misy olona ratsy. Tsy ny olona rehetra no avelanao hiasa ao aminao hanampy anao ao an-trano. Tsy ny olona rehetra no tsara daholy. Reny namanao mailo ianao fa na Andriamanitra aza naneo olona ratsy. Ireo izy 5 reo dia io roalahy io mitsangana lehibe zareo, reo ny olona ratsy amin'ity tanàna ity, mamorona sainy ratsy sy manolo tsaina ny olona amin'ity tanàna ity. Izy roalahy ireo ambadiky ny androany tsy hiafina aminao ny olona ratsy eo amin'ny fiainanao, tsy hiafina aminao ny olona ratsy eo amin'ny fianakavianao. Misy ny olona maty ao anatin'ny havanao io tsy tokony ho fato fa misy olona ratsy ao mamono azy. Misy zanakao marani-tsaina tsara fa tsy mety afa-panadinana. Misy olona ratsy ao mamosavy ny sainy, mamosavy ny notiny. Ary na ny mpampianatra zagaga hoe fa maninona ianao no tsy afaka, tsy nampoizika anao no tsy afaka, tsotra ny antony. Misy olona mialina ary ny olana inanay dia ianao inanay diso matoky olona. Misy fotoana na raha vaviny reny aza mpamosavy.
na anabavy ndray aza mpamosavy. Rehefa mpamosavy de mpamosavy, na anabavy na rahalahy, fa rehefa mpamosavy de mpamosavy. Fa tsy mpamosavy izy nge marina fa anina fa izy nge olona akaiky anay e. Raha lasena bavy malala, aza tsopo loatra ianao, manana fahalemem-panahy, manana fandeferana, fa manana koa famailona amin'ny fiainana. Ry pasteur rahalahy malala ato anatin'ny fiangonana, manana famailona, raisony maisony famailona, masony famailona, sofony famailona, sainy famailona, amin'ny anarany Jesosy fihetsiky ny famailona. Any aminao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Io ny tsy ampy amin'ny mpino, satria ny veriny fahanjely daholo io olona rehetra io. Ato ambola mitaizy, misy taona ny telefony sasany ary mipetraka ny sasany, ny izy mipetraka ary. Oh, aza matoky devolo ah, tsy fatokinan'Andriamanitra fa fatokina devoly. Io ny tsy ampy de potipotika ho azy, ravarava ho azy. Fa Andriamanitra mitsy tetony naneo hoe ireo zay nifotoky ny olana amin'ity tanàna ity. Inandray ny vadinao misy manolo-tsaina. Izy zany manolo-tsaina, ao amin'ny havany ao ny manolo-tsaina azy. Zay ny hoe troisième personne. Tokony nenareo roa io tokantrano, fa tsy idiran'ny rahavavy ny vadinao, tsy idiran'ny rafozam-bafinao na rafozan-danao. Tsy tokony nomenanao vady io raha tsy foiny, fa leo anao rery tsy tambaranao amin'izany izy io. Ary manana fasahina raha idiran'ny olona ny tokantranonao. Tena tsy ilaiko ianao miresadresaka amin'ino e. Magnino tsara ve ianao raha lasana bavy malala? Sois fort. Tenenina namanao sois fort. Ary ny vavy koa mila manaiky ny lehilahy rehefa miresaka amin'ny zanany lehilahy. Ary raha mba miresaka koa ranabavy de tokony anaiky koa ranga. Eo le fa hanimba anao eny de mbola hany foana ianao. Misy fotoana nge le fianakaviana ny mamotika le tokantrano, de tsy mety mindray le anankiray, tsy manao an'izany avako reo, tsy manao an'izany avako. Nefa efa hita maso zao, le tokantrano efa pitehany reo zao. Tanao, raha vao le ranga zany ohatra manam-bola, de misy fotoana ny anabavy ny ranga ihany no mialina le tokantrano, satria mietrehitra izy intérêt tokony hoany amin'izy mianakavy, lasany io vehivavy eo. De ry zareo manomana vehivavy omenan'io rehefa misaraky reo. Famille sorcière. Ary misy lehilahy maivandoko manaiky an'izany. Relasena bavy malala, tonga eto hitondra teny mpanafana, fa tsy tonga anao cinéma. Za tsy artista, fa za prédicateur, mpitoro teny. Ao anatin'izany tenin'Andriamanitra zany misy olona afaka. Le zao namanao lehilahy tsy mila maivandoha. Mivavaka eto, reo mpivady ampidivina fianakaviana io, ampahafantarin'Andriamanitra miariary ho an'io lehilahy tsy mino ny zavatra ataony ny havana, de ho afaka io mpivady io amin'ny anaran'i Jesosy. Ho anareo rahalahy zay efa nanambady talohan'ny vadinao io, hey, tsotoriko ty raha tsy omenareo hery aho zao. Ya. Asio limite ny zavatra ataonao tam'le olona niterahanao tany aloha tany. Matoa ianao naka le faharoa io ny anao zany zao. Fa tany amin'ny andro tsy fahalalana le rahanao tamin'ny anankiray, ty ray faharoa ty vita mariage. Asio limite ny ataonao am'le tany aloha tany. Mety ozy ny niterahako le zanany anao fa tsy mama mitsony.
zananao zany miresaky zany. Le zanany nony anao fa tsy mama ntsony. Ny zanany napinao fa tsy mama nefa vita ny anareo. Fa tsy mitana anankiroa ianao. Rehefa tsy milamina ato am'le ray ato dia mangala-pinana any ambadika any. Métis. Tsy zanak'Andriamanitra pur ianao zay. Métis ianao zay. Eto tsy misy fitahina ho an'ny métis. Filazantsara pur ny torin'ny Pasteur Isidore Andrianirina. Hoy hoe ny zanany anao fa tsy ny zanany mba amin'ny reniny. Reniny efa tsy anao tsony. Mandeha tsara ve enao? Satria misy ka ohatran'izany. Za misaotra amin'ny tompo aloha fa tsy tratran'izany. Za tsisy zanaka ny ambadika. Diminy anahy. Ary ray ny reniny. Ary tiako ny reniny. Alléluia. Fa ho an'izay manana an'izay ka izay tsy diso akory ianao fa fiainanao tany amin'ny andro tsy fahalalana zany. Tonga eto tonga anitsy ianao ny tenin'Andriamanitra fa io ny olana tokantranonareo. Ny fifaniraisanao tafahoatra amin'ilay anankiray tany aloha tany. Ary ny angolangolanao rehefa miresaka amin'ny telefônina. Hoe milamina ve nareo ao? Milamina tsara, complet sakafo, vita ny fianarana ankizy. Ahoana sady mikisaka ianao. No manome vola ivarotana. Tsy mila manome vola ivarotana ianao. Mampirafy ianao zay. Ary ny anadany ny olon'iny mbola manao zay verena anareo ro. Ary tsy mahafaka andravady hatramin'ny androany dia mbola famosaviana avy tamin'ny ex. Est-ce que je parle à quelqu'un? Zany atao toroteny. Mandeha tsara vera lasena bavy malala. Eritrereto mampilamina ve zany sa manakorontana. Aleo ny tokantrano tsy diran'izaniza. Ohatrany mba mahafinaritra hoe enao dia ny vadinao dia ny zanakao. Zay. Dia sambo mijery atao madio tsara ny zavatra atao any ambadika. Fa tsy mangalangalatra mandefa vola tsy anany, mandefa vola ry anany. Fa mila fantatra tsara hoe nandefa zavatra tatsy ianao, nandefa zavatra tary ianao, nandefa zavatra tary ianao. Ankoatra ny asan'Andriamanitra. Ny asan'Andriamanitra io tsy voatery erany io nanay. I Abrahama tsy nera tamin'ny Sara natitra ny Isaka ho fanatitra. Satria personnel ny fiarahana amin'Andriamanitra. Eno tsara fa eo ny fototra eo. Eo ny fototra eo. Matoa ohatranao io vehivavy io rahalahy dia io ny vadinao, io ny tianao. Dia aza vela ory io ao ohatranao ao. Dia mbola mampifalifaly an'ilay fanelanao tany aloha tany ianao. Tsy voatery eto zany olona zany fa mety maheno aorinan'izao na mety mijery mivantana nefa mety eto ihany koa ianao. Mbola tianao Jesosy. Mbola tianao Jesosy. Io fianakaviana manolo-tsaina vady mitondra fikorontanana io. Androany ny afin'Andriamanitra enjera amin'ny oery io ary misy elatra avy any ambony amelany io amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Avereny feu, feu, feu. Maheno tsara venao raha lasana bavy. Ary nareo raha nabavy aza miteratera-pona any ambady keo raha mbola tsy anambady. Fa olanao io any aoriana kely any. Azony madio ny tenanao ambara-pidiranao amin'ny tokantrano. Na mafy aza ny fiainanao, aza mpindramina olona ny vatanao. Indraminy azahoana taranaka. Hey! Fa olanao io aoriana kely ary misy karazana olana tsy hainao no mivoaka avy ao aminy. Tsy hainao ahoana ny voahana ato. Satria nanao fanahininy ianao niditra tao. Miséricorde. Tompo amindra fo. Andao hitsangana vetivetsika. Ninina mosavy
avy amina fianakaviana dia miafin'Andriamanitra amin'izao fotoana izao sy ny elatra avy any ambony amely an'izany avereny zao amin'ny anaran'i Jesosy. Ninina famosaviana avy amina olona mamory-tsainy ratsy ao amin'ny fianakaviana ao manakorontana nay mianakavy ny feo akizanatra eny amin'ny rahona ary misy elatra avy any mamely an'izany mosavy zany, mamely ny herina maizina amin'ny anaran'i Jesosy. Toiza ny vavaka afo rebo sakaya bo raba santa kaya baho asio batterie asio clavier 10 minitra vavaka aloha 10 minitra. Amin'ny anarany alohan'ny hipetrahanao misy feo ato anatiko dia hoana ary raha eo le misy vehivavy ao nananjanaka ianao tamina lela dia ankehitriny izy vadin'olona izy ihany ary vita mariage amin'olona ianao mihitsy le tratran'izay ohatra dia hoana zao ny marina aza mitady azy tsony ianao afaka manambady tsara satria tsy voafatotra any aminy izy voafatotra any amin'ny olona manana ny anjaranao ianao ampiasao ny tananao iasy raha misy zaza kely nareo any ampiasao ny tananao zanak'Andriamanitra eto amin'ny fanany voninahitra ianao mavelona anao ny Andriamanitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Aza mila vaniny any amin'ny any ka dia tory amin'ny havany ahoana le zanakareo misy zanakareo any aminao sao dia tsy fantatrareo ahoana mihitsy izy iny manana ny anjaranao avy amin'Andriamanitra ianao hoy hoe manana ny anjaranao avy amin'ny Jesosy ianao tsy very anjarany olona ao amin'ny Kristy tsy very anjarany olona ao amin'ny Kristy manana portion anjara avy amin'ny Jesosy ianao ary velona ianao sy le zazakely ey tsy legitime ny fiarahany Abrahama sy Agara kanefa niteraka raha ireo rehefa veo i Abrahama niteraka tamin'ny Sara legitime ny an'ireo inona ny sitrapon'Andriamanitra roay ao i Agara sy le zanany dikan'izany tsy mila miantehitra amin'ny Abrahama io fa royal atao izy fa ataoko firenena lehibe dikan'izany amin'ny fotoana tsy anteheranao amin'ny Abrahama itsony dia azo tonga firenena lehibe anao sy le zanakao Ismaela tonga firenena lehibe taorinan'izay satria tsy nitaraina tany amin'ny Abrahama tsony tata ahoana ny amiko fa za zanakao satria misy ka tena compliqué inandray amin'ny tony resaka fiterana sy fanambadiany tony maela eto tonga firenena lehibe mety tsy fantatra hoe iza ny papanao mety manana fiaparetam-po marobe anao any fa ianao ety ivelany ny zanany amin'ny vadiny le olona papanao any marobe voakarakara tsara androany ateteny aminao manana ray any an-danitra ianao raha tanora ianao tonga eto manana ray any an-danitra ianao ary ao ka ho afaka amin'ny oppression diabolika ianao amin'ny anaran'i Jesosy satria misy tanora tsy eo anilany ray fa reny no mijery azo matetitetika ary reny mahivava koa indraindray ianao efa lehibe ty mo tsy apiti-pola kanefa tsy fidiny aminy fa voafatotra izy ny reniny koa tsy malala hoe misy keja ao aminy mijoro eto amin'ity alitary ty azao raha Jesosy no mampiteny ahy eto ka misy an'izany ankizy zany ao isy afo ikasika azy androany misy afo mamangy azy androany misy hery mamangy azy androany tsy eo ny rainao tsy eo ny rainao reninao no mijery anao nefa ny reninao tsy mahavitanao ary mbola rahana vavy anao inainay nefa ny kanao tsy fidiny aminao fa vokatry ny famosaviana en tant que père spirituel
Mitsory eto azao ary mamotsitra afon'Andriamanitra. Midetekte an'izay ka izay. Erebo shakaya mahe. Ramazindele rebo shakaya baba. Rakama santa kaya bahe. Ary tsy vitan'izany fa mbola misy mosavina lefa taminao mba tsy hijeren'ny papanao anao. Ezandele rebo shakaya baho. Rababababa shakaya. Ary tsy misy olona mijery anao mihitsy. Ary zay rehetra ataonao tsisy mety na inona. Ezendele rebo shakaya. Ataonao ny tokantrano tsy tafiditra ianao. Tsy mahita fiainana mihitsy ianao. Ny afon'i Jesosy midetekte anao anatin'ny olona maro ao. Satria tratrany devoly dia anao veloma izy. Hey. Manisa 10 aho. Dia misy olona misy 10 voakasika eto zao. Ray! Ary ika ireo. Ary tsy tafatsangana ireo. 2 eto ny anjelin'ny fiangonana fanain'ny voninahitra. Anjelin'i Jesosy Kristy. 3 4 Lewis. Oh Rabba Shakaya ba. Rebo Shakaya baba henda. Rabba Shakaya. Hekaya mashenda. Reba baba Shako. Alwaf. Rebo Shakaya baba ho. Rabo Shakaya mama he. Rebo Shakaya mama henda. Af. Sigareti ilaza. Afu. Hallelujah. Sotra Jesus. Fotoan'androany amangina Andriamanitra reny sy zanaka. Amangina Andriamanitra hatrany anaty zaza anaty kibo. Amangina Andriamanitra ray mpianakaviana sy fiainana mpivady. Tsy maintsy afaka ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Mametraka afo ato afo anatinareo reo ary mijanonao ny afo mandra-pafaka ho tanteraka. Haleluya. Velona Jesosy. Tiafatanana ho an'Andriamanitra. Azo toerana tompoko. Ezekiel 11 avereny manomboka eo amin'ny 1. Ary nisy fananana ingakody nitondrao eo amin'ny vavahady atsinanana amin'ny tranon'i Jehova. Dia ilay manatrika ny atsinanana. Ary indreo nisy olona 520 lahy teo alohany vavahady. Isy 520 lahy hitany Ezekiel teo nasehoan'Andriamanitra. Wasehony aminao ane ireo olona ireo. Tsy raha ireo fa wasehony aminao. Dia hitako teo amin'ireo Jazania, zanaky Azora sy Pelatia, zanaky Benaia lehibe ny vahoaka. Wasehony aminao le olona sy ny anarany. Dia hoy izy tamiko, ry zanak'olona, ireo no lehilahy zay mamoron-tsain-dratsy sady manolo-tsain-dratsy eto amin'ity tanàna ity. 3 dia izay manao hoe mbola lavitra ny anaovana ny trano. Ahoana ozy? Dikan'izany sakanany tsy ho vita ny trano. Misy olona ny raha lasena bava. Ianao manao trano, sakanany tsy ho vita ny trano. Reo ozy reo olona ireo
satria ny tranon'ny Jehova ny namboarina tamin'io. Tsy tia no vita Jehova, tsy tia no vita. Dia ireo amin'izay mamoron-tsainy ratsy. Aiza misy an'izy ireo? Eo anoloany vavahady. Tanao zany, ny olona rehefa animba dia eo amin'ny vavahady izy no mandeha. Mailo ianao ny amin'izay olona mijorojoro eo anoloan'ny vavahadinao. Mba manontania ihany, izakainareo, salama tompoko fa maninona eto? Vavahady ty hoe. Tsy tokony olona rehetra nijoro eo amin'ny vavahadinao. Mivezivezy eo anoloan'ny vavahadinao. Tononoko ny anjely na Andriamanitra hoe ny amin'ny vavahadinao. Analan'izay heriny maizina natao teo amin'ny vavahadinao. Ary niza nandika ny vavahadinao ianao na ny varavaran'ny tranonao. Teo no nidirin'ny démon no mibloqué ny fiainanao io. Na voasakana ny fiainanao io. Ny afon'Andriamanitra midétecté anao amin'izao fotoana izao. Afaka ianao, mandoy ianao mamoaka ny hery amin'ny anaran'i Jesosy. Eo amin'ny vavahady izy. Eo amin'ny varavarana izy. Mbola lavitra ny anaovana ny trano. Ianao ozy aza mbola mividy fiara, ianao aza mbola manao trano. Ianao mbola ity tanàna ity izy no volany ary isika no hena. Zany ny ataon'ireo olona ireo. Misy trano atsanganao tsy mety vita io. Misy olona nitsangana teo amin'ny vavahady tao. Lazo hoe tsy vita io, tsy vita io, tsy vita io. Fa androany iaho hoe vita io, vita io, vita io. Ity tanàna ity izy no volany ary isika no hena. Mampiasa volany zany izy ao. Dia mitetitetika hena izy ao. Dia ny olona amin'ilay tanàna io zany le hena tetitetehany dia mirepresenté an'ireo olona amin'ilay tanàna. Dia le tanàna amin'izay volany. Dia izy 5 lahy manodidina n'io volany io mahandro ny olona amin'io tanàna io. Jereo tsara fa ny famosaviana avy ao anaty Baiboly. 4. Ka dia maminany amely azy asio izy ireo olona ireo, ry Ezekela. Eny maminany ry zanak'olona. Ary tonga tao amiko izy ny fanahin'i Jehova. Ozy Ezekela. Ka hoy Jehova tamiko. Lazao hoe izao lazain'i Jehova izany no fiteninareo. Nasainy miteny amin'ireo 5 lahy ireo izy. Ry taranak'Israely. Ary fantatro izay rehetra ao an-tsainareo. Toy ihany ianareo efa nahamaro ny voavoninareo teto amin'ity tanàna ity. Ireo olona zany efa nanenina namono olona maro be tamin'ilay tanàna. Ireo olona 5 lahy ireo 5 fa 5 ny lohany 2. Misy olona maty sy normal fa matina famosaviana. Tsisy sakafo nomena sisiny aniny natao taminy fa à distance. Any ambadika any volany ny ampiasaina. Hena ny andrahoana ambadika any misy maty. Misy olona maty tampoka teo fotsiny satria sy namely tany ambadika. Ary za maminany androany. Raha nisy reninao na rainao na piray tapo taminao matina famosaviana. Ianao tsy ho fatany zany. Zay nahafaty ny olona tao amin'ny havanao, tsy hafaty anao amin'ny anaran'i Jesosy. Zay nampitsara-baty ny olona tao amin'ny havanao, tsy azo anao amin'ny anaran'i Jesosy. Halleluja. Ianareo efa nahamaro ny voavoninareo teto amin'ity tanàna ity. Ary lanambeny efa nofenonareo faty. Koa izao lazain'i Jehova Tompo, ny voavoninareo zay nataonareo tao aminy. Ary ity tanàna ity no volany. Nefa avoaka avy ao aminy ianareo. Jereo tsara. Zareo mahandro manodidina na volany anankiray, reo mpamosavy 5 lahy ireo. Aiza ny misy an'zareo? Eo anoloany vavahadininna. Vavahadininna izy teo. Vavahady atsinanana amin'ny iza zany eo amin'ny saviny zareo io?
olon'Andriamanitra. Ary tratra sa tsy tratra? Tratra. Eto amin'ny fanahin'ny voninahitra, ry zanak'Andriamanitra zay mijery amin'izao, ho avoaka hiala amin'izany ianao, tsy ho azon'izany ianao amin'ny anaran'i Jesosy, tsy ho tratran'izany ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Zanak'Andriamanitra ho andrahoany zareo. Tamin'ny alahady aho nalositra diloilo tamin'io vavahady io. Tsy ho tonga ato amin'ny tranon'i Jehova izany, herina maizina izany. Raha mety a, mitondra huile d'olive daholo amin'ny alarobia. Fa hivavaka ahositra eo amin'ny vavahadinao zany. Satria ny huile d'olive mirepresente onction na ositra na herin'Andriamanitra hoe eo amin'ny vavahadinao. Fa tsy ho tafiditra ao ny asany maizina. Enjera eo am-bavahadinao ny mpanimba, ny mpisompatra, ny mpanapotika, ny fahafatesany alefany tsy ho tafiditra ao, ny trosa alefany tsy ho tafiditra ao, faravana alefany tsy ho tafiditra ao, fahoriana alefany tsy ho tafiditra ao amin'ny anaran'i Jesosy. Lazao namanao mitondra huile d'olive amin'ny alarobia hoe tsy maninona na le kely amina bouteille kely reny, flacon kely reny, tsy maninona azy. Raha hitondra moanao hoe tena 1 litre et demi na 1 litre, tsy maninona. Andrahoany ny hena. Dia le hena zany maneho an'le olona amin'le tanàna. Soahany ny hena dia hohaniny angamba. Dia misy olona ray maty ao. Dia no amarony ny vavoniny, no amarony ny matiny. À distance ry zareo mamono olona amin'le tanàna. Tsy hisy hofatiny zany nareo. Ny vadinao tsy hofatiny mpamosavy, ny zanakao tsy hofatiny mpamosavy, prêtre-pominao tsy hofatiny mpamosavy amin'ny anaran'i Jesosy. Laza hoe tratra. Mahita olona afaka zao. Onze avy hatrany. Ity tanàna ity tsy ho volaninareo. Ity fiangonana ity tsy ho volanin zareo. Ny fianakavianao tsy ho volanin zareo. Ny ankonanao tsy ho volanin zareo. Ary anareo tsy hoena ato anatiny. Fa any amin'ny tsisy tanin'ny Israely no hitsarako anareo. Eo amin'ny 13. Amin'ina ny 12 tsy vakina satria tsy lesony. Tsisy 13 eo. Iny amin'ny vomana amin'ny regie tsisy 13. Nafara tamin'ny 11 nareo tao. Ya. Any amin'ny 13 vakeo amin'ny baibolinao. Aleva mafy izafady. Ary raha mbola naminany aho dia maty pelatia zanaky bena ya. Iza maty ipelatia lehibe le mpamosavy. Amsika amitsika mivavaka maminany eto zany. Misy pelatiany, misy pelatiany. Ezekela tsy namono olona fa ipelatia maty. Satria pelatiany lehibe ny mpamono olona tao. Ezekela eo ampaminaniny Ezekela maminany. Tsika le mivavaka eto reny misy elatra viainy amin'ny rahona matevina any. Miasa any ambadika any. Misy fahafatesany olona tsy mila mampitomany ianao. Tsy nitomany tamin'ny fahafatesany Herode ny fiangonana tamin'ny fotoan'androny. No an'ny kankana izy tsisy fiangonana nitomany zany. Satria ny fahafatesany nisokafany filazantsara. Ozy le devoly omaly ny tarainy. Nareo zy mpamosavy. Tsika reny nataony mpamosavy.
ny famosaviana dia famatorana, famatorana, fatotra. Zay no mahatonga izy mampiasa tady dia mamatotra sary, mamatotra kibo, mahita kofehy, mahita zavatra mifatotra amina kofehy ianao, mifatotra amina tady menamena ianao, fatotra misy zavatra mifatopatotra. Zay le famosaviana, fatorany ny fiainanao. Eo amin'ny Luka 13 manomboka eo amin'ny 10. Ary nampianatra tao amin'ny sinagoga anankiray Jesosy tamin'ny sabata. Ary iny resy vehivavy izay nanana fanahy mahafarofy 80 taona ary nanjoka izy ka tsy natraka akory. Ity vehivavy ity zany mikory be, ohatr'izao ny ataony. Farofy izy sady tsy matraka. Nandritra ny 4 taona hoe dia izy manao an'io zany gaga daholo ny olona. Efa naninona izy lasa nanao an'io, tsy maintsy nitsabo tena. Nampiasaina daholo izao karazam-panafody resy fantatra izao. Fa tsy nahita fanafahana. Taizy io vehivavy io tao amin'ny sinagoga zany toerana fanaovana inona, fivavahana. Fa le mpitondra fivavahana tsy mahafantatra ny mahatonga an'io zavatra io. Fa voalazany Baiboly fa nanana inona izy, fanahy mahafarofy. Inona zany mahatonga azy farofy, mahatonga anazy manjoko fanahy. Fa le mpitondra fivavahana tsy mahafantatra. Dia isaky ny fotoam-bavaka tonga io vehivavy io mandeha mandatsa drakitra, mody, meka eny an-tsena, manao pasteur, maherezana na bavy. Na i pasteur za tsy malala hoe inona ny ao ambadika io, fanahy. Hitanao tsara, le fanahy invisible, tsy hita maso, fa le izy manjoko visible, hita maso. Hitanao tsara, fa le zavatra invisible ny natonga le visible. Dia inona ny tsabona, le visible sa le invisible? Le invisible ny kitihana. Azo ataonao tsinitsiny io zavatra ataontsika eto, io manapotika zavatra tsy hita maso, fa io ny mahatonga le hita maso. Fa ny fotoana potika io tsy hita maso, dia miala io hita maso ary miova io hita maso. Mandrea tsara ve anao rahalasana bavy? Aleo traka kely avareraka. Jerenao re tsara, zavatra tsy hita, fanahy ny ao ambadika le izy, fanahy. Nandritra ny 4 taona hoe, hitanao, le fanahy zany tsy miala ho azy ary tsy miova ho azy io ka io. Misy karazan'olona ngera lasana bavy tsy ahita vahaolana mandra-pahafatiny, satria ny antony tsy ho avy mandra-pahafatiny koa izy amin'ny fiangonana ohatr'izao. Sa tsy miteny tsy ho avy mandra-pahafatiny ato fa amin'ny fiangonana ohatr'izao. Ary misy olona tratrana zavatra ohatran'izany dia tonga am-piangonana leo za mba andeha hivavaka, andeha hivavaka, fa tonga ao am-piangonana tsy mandray toriteny ohatr'izany. Tsisy vavaka fanafahana, fa mba tonga saina am'izay zao mila mandeha mivavaka, tsy mety miova. Ary tsy vitan'izany fa mbola tsy tiany koa ny fiangonana ohatran'izao, nefa le zavatra mahazo azy avy amin'ny fanahy. Andriamanitra mangataka aminao atao vitan'ireo olona ireo ity toriteny ity. Raha miteleno mijery amin'izao fotoan'izao dia aoka ho tonga saina fa fanahy ny ao ambadika io zavatra hita maso, mahatonga ny fiainanao miondrika io, tsy mahatraka io. Enao diplômé fa tsy mahita asa, enao tsara tarehy fa tsy tafiditra anaty tokantrano, enao manana tranonjanaka sady manana vady ara-dalàna fa tsy mety mahazo taranaka. Zay le hita maso, fa misy zavatra tsy hita maso ao ambadika io. Mety ozy ianao hoe indray andro any tsy maintsy miova io. Non, ny fanantenana tsy voatery manova,
fa misy karazan-javatra tsy afaka iova raha tsy sendra Jesosy sy vavaka fanafahana. Na dia nanantena zay ity vehivavy ity hoe indray andro any tsy maintsy miova ny fiainako, ary namira aza hoe indray andro any tsy ho zao foana ny fiainanao satria ny tompom-bola ka ny favalo tonga iondrika eo anaty ianao, na ny anjeliny mitombo manodidina anao. Mody tonga ny fotoam-bavaka sabotsy ny alahady, ino koa izy avy any. Na firy taona nandeha ny herintaona, roa taona, telo taona, ohatry zany ny hira, ary tonga manao rakitra fa tsisy ninina miova. Nasoloana zay pasteur io fa tsy azoazo ny olona, aongana ny dekona, aongana ny mpiandry, aongana ny pasteur, iova fiangonana. Fa zavatra roa ny tadiaviny io vehivavy io: Jesosy sy vavaka délivrance, Jesosy sy fametrahan-tanana mahery vaika. Misy zavatra tsy hita maso mahatonga ny fiainanao korobe io, mahatonga ny fiainanao anaty fatotra io, mahatonga ny okahanao io. Enao manana talenta, enao mahay zavatra, enao mahay asa tanana, fa tsisy pijery ny asan'ny tananao. Raha misy vazavy any ivelany manam-bola, manan-katao, manana vision, mahitanao dizy hoe tena ilainy ty personnel ty, tena ilainy ty, dia ozy hoe aleo ty alaiko, karakaraina ny dossier to tsy mety. Ampiny anao gagatra amin'ny olona manampy anao fa hoana, satria misy fanahy tsy manaiky anao tafavoaka. Mandeha ny 10 taona fangafa karaha vehivavy. Raha ohatra ne Jesosy manko tena lalina loatra ny fitiavana. Misy karazan'olona ny sitranon Jesosy teny an-dalana, misy karazan'olona nandehanan Jesosy tany an-trano, fa misy karazan'olona nidiran Jesosy tao anatin'ny sinagoga tsy namango. Satria ty vehivavy ty efa zatra loatra ny ty fiangonany ty. Karaha tany ambadiky Jesosy nge efa nandehandeha foana tamin'io fotoana io, fa ary efa nalaza fa ity vehivavy ty tsy mbola nandeha tany amin'ny Jesosy. Ohatriny hoe efa re foana hoe misy fanainy voninahitra eto, ary fantany fa misy fanafahana, fa izy tsy mbola tonga eto. Fa lalina loatra ny fitiavan'i Jesosy. Raha iandry an'iny vehivavy iny anantona ho Jesosy tsy possible mihitsy, satria efa voafatotra hivavaka anatin'ny sinagoga io izy. Aleo ry zany hoany, tsy nohiny amin'io vehivavy io ihany, fa mba ho hitany reto mpanapaka ireto. Mandre avy lasana bavy malala. Satria misy olona nge hijery mpanapaka ny sinagoga fa tsy nandehanan Jesosy tao anaty sinagoga, fa eny amin'ny arabe i Jesosy natonony io mpanapaka io. Fa ity ndray tsy mpanapaka fa manjoko ao anatina sinagoga, satria fantatry Jesosy tsara fa tsy hiova fiangonana mihitsy ity lehilahy, ity vehivavy ity, ka mba hanehoana Andriamanitra Jesosy eo anatrandreo mpanapaka ireo hoe aty amiko kosa ny tena famonjena, aty amiko amin'ny maha Jesosy anahy, fa tsy ho fomba mampanao ara-pivavahana re io dia ho avy ao andeha ampitrakany io vehivavy io. Ary ampahafantariko nareo izy fa Satana ny ao ambadika io. Toizatsika azafady. Andiny ny 12. Ary rehefa nahita azy Jesosy dia niantso azy, ka nanao taminy hoe raha vehivavy afaka mirofinao ianao. Zany tsy teny tsotra izany, déclaration zany, afaka amin'ny rofinao ianao. 13. Tao ambadika io teny io Jesosy inona ny nataony, dia nametraka ny tanany tamin'izy, ary niaraka tamin'izay dia nitraka raha vehivavy sady nankalaza n'Andriamanitra. Miteny zany Jesosy hoe afaka ianao zao. Dia nino raha vehivavy sady taitra sady nametra tanana izy, miala le fanahy mahafarofy. Ao ambadiky ny fametrahan-tanana misy fanahy tonga dia miala. Ao ambadiky ny teny mpanafahany eto misy fanahy tonga dia miala. Amin'ny anaran'i Jesosy. Afaka blocage ara-pitiavana ianao amin'ny anaran'i Jesosy.
afaka amin'ny blocage ara-bola sy ara-pivelomana ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Ho hita amin'izay io diplôme anao ny fatoran'ny Satana io amin'ny anaran'i Jesosy. Ny taona ny mitombo nefa ny diplôme anao ao, ny fitadiavana azy inaindray mijery taona, na eo aza ny diplôme fa taona koa jerena. Ao ambadika izao manonona fanafahana, fahagagana amin'ny anaran'i Jesosy. Misy olona tsy hita fa ho hita amin'izay. Ary ny mpanapaka ny sinagoga dia tezitra. Tanao zany, tsy mba faly izy fa tezitra. Misy olona any rehefa tsy miraraha ianao afaka fa sositra tamin'ny ianao ny vavaka ato. Fiainanao io fa tsy rara iny fiainanao ny vavaka ato ny natezitra azy. Tiany io mpanapaka ny sinagoga io ve io vehivavy io? Raha tiany io izy tsy sositra. Ny tena fototra ny fiarahana amin'Andriamanitra dia fitiavana. Ao ny base. Ary fitiavana ny joroky atao anaty fiainareo. Fitiavana no mahatonga anao seminaire 10 andro. Satria fantatra fa misy kao raha lasana bavy aho. Tena mila nyty fampianarana ity. Tezitra. Satria Jesosy nahasitrana tamin'ny sabata. Sabata ny nampiasa saina azy fa tsy famonjena. Sy olona miantso a telefônina, ianareo ve mivavaka sabata? Sa alahady, sa ilay alahady, sady misy hoa sabotsy sady misy koa alahady. Ka sabata sa alahady nareo ve mananina an'izany? Tsy izany no mahavonjy anao afa Jesosy. Tongava hivavaka. Fa tsy sabata ny mamonjy anao, tsy alahady ny mamonjy anao, tsy andro ny mamonjy anao, tsy sabata ny maty teo amin'ny hazo fijaliana, tsy alahady ny maty teo amin'ny hazo fijaliana, fa persona no nombona teo amin'ny hazo fijaliana, maty ary nitsangana, nakarina velona ho any an-danitra ary ho avy indray. Tsy andro io avy io, fa Jesosy io avy io. Ka za tsy manompo sabata fa manompo an' Jesosy. Za tsy manompo alahady fa manompo an' Jesosy. Fa namaly azo ny tomboka nanao hoe ry tsara velatsy. Motsy samy mamany ombiny sy ny brikiny hiala amin'ny finanam-bilona amin'ny sabata avy ianareo ka mitondra azy isotro rano. Ity vehivavy ty ozy no vahako. Kanefa ny ombinareo sy ny brikinareo koa sabata mba vahanareo andeha sotro rano koa. 16 koa ity vehivavy zanaky Abrahama ity, izay efa nafatotry Satana. Naninona hoe azafady? Izany namatotra azy Satana. Tanao zany fa misy olona fatorany Satana. Zay le famosaviana. Fatorany any ambanin'ny rano any ianao. Fatorany any ambanin'ny rano any. Fatorany any am-pasana any. Ny fatorany Satana any ianao. Toizatsika. Izao 20 taona izao. Firy taona izy voafatotra. Moa tsy tokony ho vahana ho afaka amin'izany fatorana zany amin'ny andro sabata ava. Fotoana androany amahana ny olona no fatorany Satana. Omeo le 17. Ary nilaza izany izy, nalaza izany izy, dia nangayay izay rehetra nanohitra azy, angayay izay rehetra manohatra anao sy ny Andriamanitra ao. Fa ny vahoaka rehetra ny faly noho ny zavatra malaza izay rehetra nataony. Maro be ny olona ho faly amin'ny fiovam-piainanao amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Tsy fantatra hoe iza ireo olona ireo. Namosavy 5 ny hitatsika teo alohan'ny vavahadiny tranon'Andriamanitra. Tsy fantatra hoe iza ny teo alohan'ny vavahadiny tanànanareo. Teo alohan'ny vavahadiny fasanareo naminany. Hoe ranona indray no avy eto manaraka, ranona indray ny alevina eto manaraka. Mandro mitsangana. Saika iza ny teo alohan'ny vavahadiny tranonareo, vavahadiny tsenanao.
androany ianao hivavaka be na iza teo amin'ny vavadin'ny fiainako, teo amin'ny vavadin'ny tranonay, teo amin'ny vavadin'ny fasanay, teo amin'ny vavadina renirano, namotika sy nanrava dia oka isy elatra avy any ambony androany hidina hoe andravarava n'io fatorana io ary oka ho afaka 10 minitra ao anaty vavaka ianao zao. Teo vavadiny nisy ny fiainanay potika sy rava zany amin'ny anaran'i Jesosy, potika sy rava zany amin'ny anaran'i Jesosy, potika sy rava zany amin'ny anaran'i Jesosy. Dinina zay zavatra nalatsaka n'olona, na zavatra napetraka n'olona teo vavadiny tranonay, teo vavadiny tranonay, namotika ny fiainanay, nanrava zavatra ireo teo am-pelatananay. Rava zany amin'ny anaran'i Jesosy, 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 potika sy rava zany amin'ny anaran'i Jesosy. Rava daholo zany, rava daholo zany amin'ny anaran'i Jesosy, rava daholo zany amin'ny anaran'i Jesosy, rava daholo zany amin'ny anaran'i Jesosy, rava daholo zany amin'ny anaran'i Jesosy. Reo famisaviana, reo famisaviana nalatsaka n'olona teo am-baravaran'ny tranonay, rava zany, rava zany, rava zany, rava zany, rava zany, rava zany, rava zany amin'ny anaran'i Jesosy, 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 amin'ny anaran'i Jesosy. Rava daholo zany amin'ny anaran'i Jesosy, rava daholo zany amin'ny anaran'i Jesosy, rava daholo zany amin'ny anaran'i Jesosy, potika sy rava daholo zany amin'ny anaran'i Jesosy. Rava daholo reo zavatra napetraka n'olona teo amin'ny tokoana am-baravaranay, teo amin'ny tokoana am-baravaranay, anafona, ananrava, anrava, anrava, anrava ny fiainanay. Rava zany, rava zany, potika zany, potika zany amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy. Rava daholo, rava daholo, rava daholo, rava daholo amin'ny anaran'i Jesosy, rava daholo amin'ny anaran'i Jesosy. Reo zavatra napetraka n'olona teo amin'ny fiainanay, reo zavatra napetraka n'olona teo amin'ny fiainanay, potika sy rava zany, potika sy rava zany amin'ny anaran'i Jesosy, 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 amin'ny anaran'i Jesosy. Inona zavatra napetraka n'olona teo amin'ny fiainanay, inona zavatra napetraka n'olona teo amin'ny tokoana am-baravaranay, amotika anay, anrava anay, anrava anay, atonga anay tsy handeha lavitra, atonga anay tsy handeha lavitra, atonga anay tsy hazakazaka avy amin'ny fonan'Andriamanitra. Rava zany, rava zany amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy. Mais, fanahy avy amin'ny vehivavy miaraka amin'ny vadinao, namatorana anao, atonga anao tsy tianao intsony, tratrako zao. Mais, rava daholo, la rava daholo amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anarany. Enoy tsara, fanahy avy amin'ny vehivavy miaraka amin'ny vadinao, na niaraka tamin'ny vadinao, mamely anao. Ha? Ianao amin'izay ny déclaration. Ianareo tonga eto.
fanavy amin'ny vehivavy miaraka amin'ny vadinao na niaraka tamin'ny vadinao ao anatinao ao manimba anao sy ny tokantranonao may manifestation nomenao ino nomenao ino menao ino menao ino avereno fanahy avy amina vehivavy ny rana animba tokantrano may samy vavaka samy poteo fanahy mamatotra anao vadinao Lasa amin'ny anarana Jesosy. Rava amin'ny anarana Jesosy. Rava amin'ny anarana Jesosy. Rava amin'ny anarana Jesosy. Rava amin'ny anarana Jesosy. Potika rava amin'ny anarana Jesosy. Rovina ny rava ny fiainanay. Rona ny rava ny fiainanay. Rava amin'ny anarana Jesosy. Rava amin'ny anarana Jesosy. Rava zany amin'ny anarana Jesosy. Potika rava daholo. Rova nana ny rava ny fiainanay. Nana potika ny fiainanay. Rava may zany amin'ny anarana Jesosy. Maizan, fire, I'm the Nara Jesus, 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 Rofanan and Ravan Fiananai, Putkas Rava, I'm the Nara Jesus, Rava, I'm the Nara Jesus, fire, mash, I'm the Nara Jesus. I'm the Nara Jesus. Last. I'm the Nara Jesus. Putkas Rava Doli. I'm the Nara Jesus. Rofana Mamata. Anam Kipu. Anam Saiku. Tunera Panaku. Anam Fanakwan. Rava. Levna. I'm the Nara. Levna, I'm the Nara Jesus. From the Nara Jesus, fire, Lassa, I'm the Nara Jesus, I'm the Nara Jesus, Lassa the Olzan, I'm the Nara Jesus, Lassa, I'm the Nara Jesus, Lassa, I'm the Nara Jesus, Lassa, Voka, fire, Voka, Lassa, I'm the Nara Jesus, Rofana Mamutka, Fanamamutka, Ropanzaka, Fanadran, Miazan Stava Voka, Mash, I'm the Nara Jesus, I'm the Nara Jesus, fire, Lassa, I'm the Nara Jesus, Voka Dolzan, Lassa Dolzan, Ofanamatan Tungto, Lassa, I'm the Nara Jesus, Lassa, I'm the Nara Jesus, I'm the Nara Jesus, Lassa, Vocatoli, I'm the Nara Jesus. I'm the Nara. Tatizo. Huh? As notice and full. As notice. Huh? Fatno, Niterano Tais, Terano Firi, huh? Niteraku, Sani, if I fat you, Nanabarantanino, Evanabaratar, Asco, Fatatak, you know so. Evanateraku, Nanateranoin, Evanateraku, Nanateranoin, Nanaterak Fanaxu, Fanatain,
Fanatitra inona? Vato io. Fanatitra inona naterinao? Zay lasaiko fa vato io. Fanatitra inona naterinao? Vato io. Fanatitra inona? Nanaterako. Nanaterako fanatitra io. Fenao iarakitsika aloha hanafaka ranabavy. Nanaterako fanatitra. Mety aminao ve zany? Nanaterako fanatitra. Mety aminao ve zany? Fa avy eo tsika ho any aminao indray. Eno tsara ranabavy ato. Lasan'ny olona ny vadiny. Vato io. Anjara Ohatra trano ny olona. efa mena io. Satria fanatitra le olona dia lasan'ny olona ny vadiny. Hainareo tsara zany. Nisy nanangana inona zany? Altara. Vehivavy nanangana altara dia lasa le vady. Tena vita nanao trano izy tavela. Andao ahafahantsika izy. Ao a. Afo alefa. Afo. 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 Fale. Amin'ny anarany. Zay aloha zany a. Maninona aloha izy zao? Tatra. Fa mila maninona io olona io? Mila maninona? Manangana altara natsangana. Tokantrano eto mila manangana altara izy. Ao, toizo le izy. Afo alefa. Amin'ny anarany. Eno tsara. Hitanareo, misy olona mitondra mambavaka le tokantrano ny vadiny mba hilamina, mba hijeaza ny vadiny. Tsy hivaly zany. Fa mila miona amin'ilay vavaka fanafahana. Mahery vaika matratra le zavatra. Fa ela ny anabavy mitolona ho an'ny tokantrano. Tolona ho an'ny tokantrano. Fa androany tratra. Fa diany izy fa tsy misy nenena miova. Mandeha manao asan'Andriamanitra izy fa tsisy nenena miova. Satria voafatotra ny vatany. Mamatotra azy. Tsara venareo zao. Satana no mamatotra azy. Fa misy olona miara-miasa amin'ny Satana. Mitsangana eo alohan'ny varavarany, vavahadiny. Ary nanatitra inona? Fanatitra nanangana altara. Dikan'izany tianao no afaka amin'izany ianao. Inona koa ny ataonao? Manangana altara. Deuxième partie amin'ny avatra rehefa avy eo iresaka momba ny atsinanana io sika. Fa misy dikany io atsinanana eo. Ya. Inona indray ny tenentsika amin'izao? Afaka izy. Alefa so azafady. Afaka izy. Amin'ny anarany. Mandu isaroatelo. Samy manao vavaka ho azy aloha tsika zao ho an'ny ranabavy a. Ny anjelin'Andriamanitra ietsika ka ataony elatra avy any amin'ny rahona amelany ho hery io. Alefas.
ataovy mahatonga eny amin'ny rahona matevina ny feonao fa izy elatra ilazo hoe ndraiky zay. Amin'ny anarany aferiny velona Jesosy, velona Jesosy, velona Jesosy, velona Jesosy. Tiany Jesosy ianao, tiany Jesosy ianao, tiany Jesosy ianao. Wow, alleluia. Mazo toerana aloha. Averiny ninona tsy tratratra amin'izay. Tratra atoato. Ha, fa misy inona ato? Fa misy inona ato? Misy komba ato. Ay, aleo itoizatsika aloha hafatra izy. Ao anatin'ny hafatra misy fanafana. Sa maninona na eo foana azy nareo fa na tsy fantatra koa na 4 minutes ty parti ty fa mazotoerana daholo aloha. Velona Jesosy tsika any a tsika na manao tena varina any amin'ny Jesosy hoe fitiavana ny ao ambadika zao sa mahery zany ny devoule na 20 taona ny namatorana ianao na 4 taona ao anatin'ny ty 5 andro ity mivoaka velona ianao, mivoaka mandresy ianao. Raiso mitoeranareo. Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Fa iza moa ianao io? Fa iza ianao io izy io? Fa izy io? Mba mitenena hoe? Fa iza ianao? Fa izy? Iza ianao? Saly tsy mamela mivadiny makaty am-piangonana. Anatin'ny tiavatra ty be dehibe ny olona afaka. Mametraka hafa ao anatin'ny vehivavy io zao mandra-pahalevinao dia mioka mandoa ianao sy tavela eo ianao. Ny Andriamanitra Pasteur Isidore Andrianirina Jesosy Kristy izay tompoiko eto amin'ity alitary ty mamany fatorana na 4 taona fatotra zao dia zao afaka io zao. Ny feoko misandatra eny amin'ny rahona matevina ary misy elatra avy any mikapoka anao. Ralasana ambavy mila hery a mila misy hira mandelo ferena ny groupe de louange sangana vetivety azafady aza misy mipetraka alevaso le hira fanay masonao maninona izy iny ya alevaso zay azafady dia samy mifantoka tsara daholo a fa za hipetraka etsy amin'ny toerako dia hisotro rano fa mbola hiditra lalitsika tena miangavy anao tena hifantoka mihoatra noho ny hatramin'izay dia mangatamina mba hamangy anao manokana Jesosy androany hamangy ny ankonanao ny fianakavianao ny tokantranonao fiainam-pitiavanao fiainanao araboly fiainam-panahanao ny zanakao ny zafonao ny mpiraita-po aminao tena mifantolo lalina azafady.
Aleo isy anankiray ijoro eto amin'ny groupe de louange itarika an'izay. Mangita malal dinao androany now lazao hatrany efa ny masina tena tiky ianao nay masino tena tiky iana lay malalana manao lalana ndao iala nandratanantsika tsika milaza hoe fanahy masina evangio ao fanahy masino vangiwi njaya mangetaita kasi mfanya masa ianao androany avimame nuai ilai ni fanaterana masina
raha vehivavy la mantokantranonao amin'ny anaran'i Jesosy. Raha vehivavy afaka ny vadinao amin'ny anaran'i Jesosy. Raha vehivavy mivaha ny fatorana amin'ny kiponao amin'ny anaran'i Jesosy. Ilay vehivavy nafatotry Satana 8 taona. Fa ianao tsy fantatra firy taona ny fatorana ny kiponao tsy teraka. Attention, attention. No fatorana ny tananao tsy misy peratra avy ambady. No fatorana ny fiainanao tsy ampiti-pola. No fatorana ny vadinao tsy akaty am-piangonana, tsy vavaka. No fatorana ny diplômanao zay nisasaranao firy taona mba tsy hiasa. Androany tahaka ny nitenenan'i Jesosy hoe raha vehivavy afaka mirofonao ianao, dia ho koa androany hoe raha vehivavy afaka mirofonao ianao. Raha lehilahy no fatorana ny fiainanao tsy hiakatra, no fatorana ianao tsy ho tonga amin'ny toerana ambony, fiainana ambony, tsy hananasa, tsy hampidi-pola, tsy hiakatra. Na firy taona namatorana anao, androany amin'ny teny aminao amin'ny anaran'i Jesosy. Raha lehilahy, raha vehivavy, afaka ianao amin'io fatoka io amin'ny anaran'i Jesosy. Manome anjara anareo ato amin'ny tambazotra serasera. N'aiza misy ianao, la distance n'est pas une barrière. Na firy taona namatorana anao, no fatorana ny kibonao tsy teraka, vaky zao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Tsy misery ambony herin'i Jesosy na anarana maresy ny anaran'i Jesosy. Vaky ny kibonao, mitera, mitombo zaza anaty kibo, tsy maty ho fa velona. À mon ordre, au nom de Jésus. À mon ordre, à mon ordre, à mon ordre. L'ordre est donné à mon ordre. Afaka ianao amin'ny anarany Jesosy. Concert any amin'ny nononao, sitrana ianao amin'ny anarany Jesosy. Ianao mikohaka lava io, mikohaka foana ianao, mikohaka foana ianao, mikohaka foana ianao. Ny invisible dia le tsy hita maso mahatonga an'io kohaka visible io, misy elatra mamely an'io amin'ny anarany Jesosy. Afaka ianao. Jehova o, na intsitra ny tananao ankavanana ka nisarahanao ny rano. Androany mampisaraka ny olona amin'ny olana io, mampisaraka anao amin'ny olana io, mampisaraka anao amin'ny sakana ara-pitiavana io. Blocage des mariages misaraka amin'io ianao amin'ny anarany Jesosy. La distance n'est pas une barrière. N'aiza anao mijery ahy maneran-tany, ianao maheno ny feoko amin'izao fotoana izao. Ianao maheno ny feoko amin'izao fotoana izao. Ny taninao lasa ny olona, ny diavany olona, dossier tadiavana any amin'ny tribunal tsy hita, any amin'ny commune, any amin'ny voirie ihany. Misy olana amin'ny zavatra ataonao, tsy mety mivoaka ny taratasy fanomezan-dalana anao an'io trano amin'ny anarany Jesosy. Voaka io, miova ny situation. Manomboka androany, ambanimbany zava-maneno azafady ha. Manomboka androany, homanga eo amboninao ny lanitra. Masandratra ny feoko any amin'ny rahona matevina amin'ny anaran'i Jesosy. Ary misy elatra midina mikapoka ny olana io. Selatra mijoro ao ambadika io olana io amin'ny anaran'i Jesosy.
aiza n'aiza misy ianao zao. Ianao nikorotany olona ny tokantranonao, lasany olona ny vadinao, nividianany fiara le olona miaraka aminy, nananganany trano le olona niaraka taminy, iantoany zanaky olona ary efa nifampiteraka azy zareo. Oka ho afaka ianao, ho afa-paty ihany koa ny vadinao. Afo mivoaka amin'ity tanako ity amin'ny anarany Jesosy. Haleluya. Haleluya. Kaskanao ny herin'Andriamanitra, vako ny fatoranao zao, dia afaka ianao zao. Zao fa tsy rehefa avy eo, zao fa tsy rapitso, zao fa tsy amin'ny alarobia, vaky ianao zao amin'ny anarany Jesosy. Mahazo mipetraka azafady. Tsy hafa ity toerana ity fa tranon'Andriamanitra sy vavahadin'ny lanitra. Misy Andriamanitra eto. Ataovy misy zavatra viany aminao ato am-piangonana. Araka noresako reny écran plat, tapis, table basse, azonao vidiana vaovao. Andriamanitsika tsy Andriamanitra na occasion. Sahy mividy zavatra vaovao tsara, na le zavatra mbola tsara any aminao, hoentinao manome voninahitra n'ilay Andriamanitsika eto amin'ity tranon'Andriamanitra ity. Caméra, téléphone matanjaka. Aorina kely eo tsika hividy émetteur, ananganatsika ny Impact TV. Teneno hoe tongava soa Impact TV. Amizao izy hitatsika mandeha amin'ny YouTube, amin'ny Facebook, fa aorina kely eo dia hitsangana eto Mahajanga izy. Dia andeha eto ny fahitalavitra. Nitehakao, 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 nitehakao. Misy daty anankiray ihany anifatsika ny kanaly satellite, dia mandeha manerana an'izao tontolo zao ny télé atsika. Misy olona ve eto mino ny Andriamanitra. His name is Jesus. Hallelujah. Ilay Jesosy nandefa hoeo aminareo. Mino an'io Jesosy io ve ianareo. Io zavatra miafokafona mahatonga ny olonanao tsy mety miva io, impotra eto. Tsy maintsy miova io zava-misy io. Tsy olona tsainy gentilisa, tsy olona zainy fahavalo ianao. Jerenareo le zava-misy. Misy olona manangana altara mba azahoana vadin'olona. Dia azo ny fonony vadiny olona, ny sainy vadiny olona, ny tongotry ny vadiny olona, ny fanahy ny vadiny olona, ny vatany vadiny olona, ny volany vadiny olona. Dia manao trano ho anazy ary miteraka aminy. Fa Andriamanitra naneo an'i Ezekela hoe mandehana eo amin'ny vavahadin'ny tranon'i Jehova eo Atsinanana. Eo misy le vavahadin'ny tranon'i Jehova fa hitanao ao olona 520. Dia misy olona roa lahy mitsangana ho lehiben'ireo. Dia androany hita eto ireo olona ireo.
izay mamosavy ireo, ary rehefa hita ireo dia Andriamanitra hetsika sy asa amin'ny faminaniana ataontsika. Ao ambadika izao faminaniana izao, isy zavatra mitranga any ambadika. Tsy tonga ianao hivavaka fotsiny, fa tonga ianao hiona amin'ny Andriamanitra. Samihafa ny mivavaka sy miona amin'Andriamanitra. Efa zava-dehibe le mivavaka, fa misy mivavaka fa tsy miona amin'Andriamanitra. Za mitarika anao hiona amin'Andriamanitra. Le Dieu de ta destinée. Lay Andriamanitra nanao ny anjara voatendrinao, miona aminy ianao, dia izy no mitondra aminao amin'ny anjara voatendrinao. Tsy maintsy ho vita mariage zay mila mariage. Matsangana trano zay olona natao atsangana trano. Ho anareo mianatra amina paramède, ho tonga tany amin'ny professeur nareo, ho tonga professeur, ho tonga ambony anana clinique, cabinet médical. Ianao mpianatra ho tonga any amin'ny faratampony, pasteur ho tonga pasteur goavana. Mandeha tsara avy ianao, ho femme de valeur, ny zanakao lasa lavitra so ambony indrindra. Ianao miasa antselika azo asa raikitra ianao. Miasa manavao contrat isam-bolana, ianao ve isigné contrat maharitra ianao. Azo CDI, contrat de travail à durée indéterminée. Mahaino tsara ve ianao? Hitanao Andriamanitra. Velona Jesosy tsika. Sisy ninona mitranga eto raha tsy maro ny zavatra zavaiko aminareo. Fa le tompony teny amin'izay ny maneho ny impactany. Irany ilazany le teny dia asehony amin'izay ny fahamarinany. Pasteur anareo tsy mahay mampiresaka. Mandriave fa tonga dia izy. Zay ny mahizy idoro azy. Tahiny tompo ianao. Velona Jesosy. Ézéchiel 11, 1, 13. Mewana Ézéchiel 11, 1. Miaraka tsika isa roa telo azafady. Ary nisy fananana inga mbola tsy miaraka tsika zany. Isa roa telo. Mitondra hoe ho amin'ny vavahady atsinanana amin'ny tranon'i Jehova, dia ilay manatrika ny atsinanana. Ary indreo nisy olona 520 lahy teo alohany vavahady, dia hitako teo amin'ireo Jazania zanaky Azor sy Pelatia zanaky Benaia lehibe ny vahoaka. Fa maninona tsy any andrefana? Fa eo amin'ny vavahady atsinanana amin'ny tranon'i Jehova. Avy aiza ny masoandro no miposaka? Avy any atsinanana. Mankeo atsinanana izy hanakana ny masoandronao, mba hahatonga ny fiainanao feno aizina. Eo atsinanana izy manakana ny masoandronao, manakana hazavana eo amin'ny fiainanao. Zay ny mahatonga ny fiainanao feno aizina. Feno aizina ny fiainanao. Miaina ao anatin'ny aizina ianao, satria mitsangana eo amin'ny vavahady izy manatrika ny atsinanana. Ny mpamosavy aloha lavitra ny mpisahany masoandro izy no miasa mba hanakana ny hazavana ho tonga eo amin'ny fiainanao. Manomboka androany alina taridalany ity, andao ifo amin'ny 12 alina. Dia eo sika manomboka hivavaka araka izay vitanao. Atsika ty amin'ny tambazotra serasera velomiko ny feonkira, fa ny vavako tsy ataoko heninao satria mba misy vavaka personnel. Dia velomiko fotsiny ny feonkira, dia tapitra ny vavaka dia vonoko ny feonkira, dikan'izay nijanona zay dia sambo mivavaka ao tsika. Tsy ohatran'le maraina ny leoniny maheno ana mivavaka, efa mba na hivavaka nareo niaraka tampo tao anatin'ny taona maro tao maraina ny lioana. Fa manomboka eto amin'ny 12 maneno ny alarme. Satria misy dokotera atao am-piangonana efa nampianatra anao hoe
raha vao mahita torimaso alohany amin'ny 24 ianao dia efa zava-dehibe na adiny 2 azy fa eo no amorina ny tanjaka any anaty ka na tsy atorontsony ianao arinan'izay tsy maninona dia samy matory alohany amin'ny 24 samy matory alohany amin'ny 24 dia aorinany amin'ny 24 amin'izay fotsika dia mivavaka azonao moa ianao nge raha tonga eto ianao tonga ho afahan'Andriamanitra tsy ny olona rehetra no alefa ny tompo hivavaka eto fa ny kahanao no nandefasan'Andriamanitra anao eto fa eto ilay Jesosy spesialista ny kahanao ary ty mpanompo ty fantsona iampitany izay fahasoavana izay raha ihany ny Jesosy fa samy hafa ny zavatra petrana ao anatina fiangonana tsirairay avy mandre avy ianao fa matoa ianao nalefana eto dia vita eto zavatra io ary za mijoro eto hanompo anao tsy mety ny dokotera tsy spesialista amin'ny asany inona ny ataonao any amin'ny mpitsapisaina nefa ianao dentiste anala nify any ty tahaka zany ny mpianatra tsirairay avy sa manana ny zavatra nomena Andriamanitra azy za najorony eto hanafaka anao amany io fatoka efa 12 taona io na 4 taona na 4 taona tondra fanafahana ho anao za eto miaraka amin'ny manto avy any amin'ny Jesosy fitafiana ara-panahy avy any amin'ny Jesosy zay tsy hitanao maso zany eno tsara fa misy taontsika rehefa any amin'ny hôpitaly vao avy fotsiny dokotera miaraka amin'ny akanjo iny dia efa courage tsika vao mahita le akanjo fotsiny dia efa courage ianao na tsy mbola nisy fanafodina avokany misy effet psychologique za koa eto miaraka amin'ny fitafiko ara-panahy dia efa courage sady ianao ho afaka raha tongesy ary fitafina io miasa eto le manteau io miasa eto efa nivavaka tsika tamin'ny alahady talohan'izao fa Andriamanitsika nangatantsika aneo zava-miafina dia iseho amin'izay ireo zavatra miafina ireo ka miangavy ianao azakamokamo mivavaka fa mipaikany amin'ny 24 mifoa dia manasa tare dia miborosy nify mba tsy londolondo ny odimasonao eo mpivavahana fa tena mifo tsara dia mivavaha tena mivavaha tsy mitaraina fa mivavaha dia miona amin'Andriamanitra manomboka androany alohan'ny saona aneno alohan'ny alika maneno alohan'ny akoho maneno ianao nefa maneno aloha fahita karazana mpamosavy paralysé anao atoato ho voan'ny paralysis izy ary ilainy ny fianakaviana ianao ary isy karazana nofo tonga aminao satria Andriamanitra hitondra anao dia aneo an'ireo karazan-javatra ireo hiteny aminao anaty nofy Andriamanitra ary anazavazavatra anao anaty nofy Andriamanitra misokatra zany amin'ny anaran'i Jesosy ataovy tsara ny hidim-baravarana manomboka izao hidio tsara ny varavarana sy ny vavahady fa ao ny lalana mankany aminao hidio ataovy tena midy ianao mipetraka amina varavara trano tsisy lakoro tsy dia tena tsara io fa tokony hisy fefy ny tranonao tokony hisy vavahady tsara dia hidio tsara ary anofo ny resako hidio tsara zay io soratra io ataovy tsara ny hidim-baravaranao fa ny varavarana tena ara-baiboly na ny saedena aza misy vavahady tanàna namboarin'Andriamanitra fa nasi ny vavahady tsy Adama ny nanamboatra an'le vavahady fa Andriamanitra rehefa nyroana tao Edena i Adama dia inona ny zavatra nataon'Andriamanitra raha fantatrao nandefa kerobima izy anjely io iambina ny vavahady ny Saedena dikan'izany Saedena nisy inona vavahady mba tsy diradira ny olona fahatany raha lasana bavy tsy mampianatra anao sarotony-raha fa tsy ny olona rehetra ny tokony hiditra amin'ny vavahadinao
be dia be loatra ny pinipotika nera lasana bavy be dia be ny fiainana piny tsy tafavoaka mifady aniny tsy tafavoaka atao délivrance tsy tafavoaka fa za misaotra ny tompony amin'ity zavatra sehon'Andriamanitra eto ity ary latsinainy hatramin'ny larobia isan'andro eto foana tapitra ny fotoam-bavaka mbola mitoy ny vavaka fanafahana ao ambadika ao mandra-paharivany andro fa zao fotsiny a maiza miady amina altara misy tokantrano eto mila manangana altara ao amin'ny tokantrano io ianao enonareo tsara ny zavatra nisy teo iny enonareo tsara iny ary efa nisy altara nitsangana idozon'ny fanao hoe nena io satria le altara sy le fanatrio signature fanekeny alliance menay ohatrany vidy zavatra ianao dia rehefa avy eo io nahazo inona ianao rehefa avy nividy zavatra nahazo facture na reçu fanenao le izy satria nandoa zavatra ianao dia misy zavatra efa nandoavany olona fanatitra tany ambadika dia lasa fananany ianao mila mandresy an'izay satria lalana ny lanitra zay amen tandreo fa mafy be ty vavaka ty ianao tsy azo ny olona andrahona antsony ia te sotro zavatra mamy ao zay mampiresaka anay fotsiny fa somary reraka dia ataovy malaky fa za manan'izay malaky Alléluia. Be dia be le énergie miala manko amin'le vavaka ohatr'izao ary misy zavatra tsy vitana fiteny mora nge misy zavatra tsy vitana teny mora fa misy zavatra mila tenenina mafy ya iny izy tonga eny amen iza ny maty teo ipela tiany maty tahiny tompo zay zavatra niraisina teto dia raisinao amin'ny anaran'i Jesosy maty pela tia azo adino fa tian'Andriamanitra loatra ianao ary tsy avelan'ny tompo ianao raha tsy afaka eo mpamarana antsika dia hitsangantsika tena mieza mafy androany ovangin'Andriamanitra ahoana le ezaka mifantoka tsara dia mitady an'Andriamanitra ny tanan'Andriamanitra andehandeha any anatintsika any misy aminareo mety tsy afaka raha pitsy noho ny asa angavio Andriamanitra androany io moa ny ataonareo kio nareo mbola mipetrakako keninareo zany mahatonga tsanganinareo Alléluia hitako avy eto ngenareo sao dia verareo fa tsy hitako tsara ny tompo tenena ny namanao tsara Jesosy hoe mety tsy afaka ny sasany raha pitsy fandroany mifanoto tsara ianao za malahelo hoe mety tsy nandeha teny aminao tsy nametra tanana tsy resaka an'izany le izy fa ny ratsan-tanan'Andriamanitra afaka hikasika anao androany tsy maintsy misy zavatra miova raha lasana bavamalala avereno le hira teo avereno le hira teo dia rehefa enina hoe tokony hivavaka ianao dia mivava fa izy faminanena hivoaka eto androany mouvement de délivrance prophétique.
nafasi la yira. Azuma takaribu mfifatu atsikarichi. Jaya
iza na iza nanakana ny masoandroko e nanakana ny azavako aoka izy elatra avy any amin'ny rao avy any amin'Andriamanitra amely izany ery izany lefa atonga ny ovitokantrano tsy ahita fahazavana ady lava foana korontandava foana manafina vola manafina zavatra tao io ankonana io tsisy hazavana satria nanatrika ny atsinanana izy nanakana ny masoandro ibosaka eo amin'ny fiainana ivavaka ianao androany wazeranao amin'ny anaran'i Jesosy reo hery reo fanahy manakana ny masoandronao manakana ny masoandronao ary aminany ianao androany hoe mahita mazava ny fiainanao fa elatra avy any an-danitra avy any no hetsika hiasy ao anatin'ny vavaka ataonao io zava-maneno tendrena clavier batterie gitara basse alefaso aza atao malemilemy Remasoandiko nazina tamizay mazava zany amin'ny anarana Jesosy 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 mazava zany roaizina takuma remasoandiko takuma mazava zany amin'ny anarana Jesosy mazava zany amin'ny anarana Jesosy rava zany mazava zany amin'ny anarana Jesosy Kristy velatra mazava zany potika zany rava zany amin'ny anarana Jesosy potika sy ravako amin'ny anarana Jesosy potika sy ravako amin'ny anarana Jesosy rava mais amin'ny anarana Jesosy 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 rava dely zany potika amin'ny anarana Jesosy amin'ny anarana Jesosy Kristy velatra rava dely zany ro tsan'Andriamanitra rehetra rava dely ro tsan'Andriamanitra rehetra rava dely ro tsan'Andriamanitra rehetra ino ro aizina nanakana ny masoandroko inona ro aizina nanakana masoandroko inona ro aizina nanakana masoandroko rava amin'ny anarana Jesosy amin'ny anarana Jesosy ro maizina nanakana masoandroko ro maizina nanakana masoandroko ro maizina nanakana masoandroko natonga tsy nazava maizina foana hatramin'izay maizina foana hatramin'izay rava zany maizana rava amin'ny anarana Jesosy 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 rava zany rava amin'ny anarana Jesosy rava amin'ny anarana Jesosy ro aizina eo masoandro ro aizina nanakana masoandroko ro aizina nanakana masoandroko niposaka avy anatsinanana nisy azy niposaka tanatsinanana rava
rava, amin'ny anarana Jesosy, amin'ny anarana Jesosy, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, mazava, 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 rava na Deus, putka Deus, amin'ny anarana Jesosy, 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 rong mais na rehetra, rong mais na Deus, rong mais na rehetra, rong mais na rehetra, nanakana masoandroko, natonga anaty nazava, natonga anaty nazava, natonga anaty nazava hatramin'izay, rava Deus zany, putka Deus zany, amin'ny anarana Jesosy, amin'ny anarana Jesosy, amin'ny anarana Jesosy, misaotra indrindra tompo, misaotra indrindra, nampahafantarina izany, inaizina ka teo, misy maizina ka teo masoandroko, rava Deus zany, rava, revina Deus, amin'ny anarana Jesosy, amin'ny anarana Jesosy, amin'ny anarana Jesosy, amin'ny anarana Jesosy Kristy vela sy marivana, avy any Nazareta, mazava zao, satria efa miposaka masoandroko, amin'izao mivavaka, mazava zany amin'ny anarana Jesosy, rava daholo, ireo aizivaizina, nanakana masoandroko, ireo maizina daholo, nanakana masoandroko, amin'ny anarana Jesosy, vaya, rava, vaya, mevo, rava, amin'ny anarana Jesosy, amin'ny anarana Jesosy, rava daholo, putka daholo, amin'ny anarana Jesosy, vaya, lasa, amin'ny anarana Jesosy, amin'ny anarana Jesosy, putka daholo, rava daholo, ireo asa maizina, nanakana masoandrinay, masoandro fianakavinay, nanakana maso fianakavinay, natonga zay tsy nazava foana, hatramin'ny taona maro, naviry-taona, mazava zay, satria tompo efa nampahafantarina miteko tamin'ny lalàn'Andriamanitra, mazava zay, ireo aizina rehetra, nanakana masoandronay, nanakana mazava teo fiainanay, putka nany amin'ny vatamanjanako, rava zany, na amin'ny rahalako, rava zany, na amin'ny anapavo, rava zany, na amin'ny ray aman-dreny, rava zany, na zanako rahalako, rava zany, na amin'ny vatiko rahalako, rava zany, mazava, miala io aizina izao, miala io aizina izao, amin'ny anarana Jesosy, amin'ny anarana Jesosy, miala io aizina io, amin'ny anarana Jesosy, miva, miala reo aizina rehetra, nanakana masoandroko, lasa, amin'ny anarana Jesosy, amin'ny anarana Jesosy, lasa, amin'ny anarana Jesosy, amin'ny anarana Jesosy, lasa Deus zany, putka sy rava, amin'ny anarana Jesosy, putka sy rava, amin'ny anarana Jesosy, amin'ny anarana Jesosy, amin'ny anarana Jesosy, reo aizina rehetra, mbola miazona anay, tsy afahanay mandeha lavitra, rava zany, reo tsy koa miazana rehetra, sy nafahanay mandeha lavitra, rava zany, revona zany, amin'ny anarana Jesosy, amin'ny anarana Jesosy, reo kintana anay, misakanana, nasina aizina teo mikintana anay, natonga anay tsy nazava foana, rava daholo, amin'ny anarana Jesosy, amin'ny anarana reo aizina eo amin'ny fiainako, reo aizina eo amin'ny asako, reo aizina amin'ny fiangonana, amin'ny anarana Jesosy, mahita mazava zany, reo aizina eo amin'ny ala-bolako, mazava zany, mahita mazava, eo amin'ny fiainako, eo amin'ny tokantranoko, mazava, eo amin'ny asako, eo amin'ny fidiram-bolako, mahita mazava izany, ireo aizina rehetrarehetra, mazava zany manomboka androany, mahita fahazavana manomboka androany, mahita fahazavana manomboka androany, amin'ny anarana Jesosy,
Reo aizina teo amin'ny fiainako. Reo aizina eo amin'ny zanako. Mazava izany, mazava izany, mazava izany, mazava izany, mazava izany. Reo aizina nanalokaloka, reo aizina nanakalokalika, reo aizina taony Satana teo amin'ny fiainako. Mahita mazava, may mazava izany, mahita mazava, mahita mazava. Foanako, foanako, foanako. Reo aizina teo amin'ny fiainako. Foanako, deklareko, ravako amin'ny anaran'i Jesosy. Reo aizina teo amin'ny fiainako. Reo aizina teo amin'ny ara-bolako, teo amin'ny asako, teo amin'ny asako, teo amin'ny tokantranoko. Ravako zany, ravako zany, ravako zany. Manonna misy fahazavana mibosaka, manonna misy fahazavana mibosaka eo amin'ny tokantranoko. Misy fahazavana mibosaka ato anatiko. Misy fahazavana mibosaka eo amin'ny tanako, eo amin'ny fidiram-bolako. Misy fahazavana mibosaka amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy. Mahita mazava, mahita mazava, mahita mazava, mahita mazava, mahita mazava amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy. May mazava, 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 may mazava. Tsy azo takomana tsony masoandronao. Todika manandrify ny atsinanana zao, maminany ny hazavana avy amin'Andriamanitra hitaratra anao. Ozy Jehova tamin'ny Eli rehefa vao nanomboka mihitsy ny hain-tany ka tsy nisy ranolorana hilatsaka ary tsisy andony botra avy amin'ny tany. Mandehana ozy ianao eo anilany renirano Kerita, atsinanany Jordan, atsinanana. Rehefa nitodika nanandrefy ny atsinanana Eli, ny olona rehetra tsy nisy ranontsony izy mbola nahita rano hosotriny. Tsy izany masoandronao fa Jesosy Kristy, Jesosy Kristy ny masoandronao. Misy hazavana avy amin'ny Jesosy eo amin'ny fiainanao zao. Misy hazavana avy amin'ny Jesosy eo amin'ny fiainanao. Tsy azo takonana tsony ny masoandronao. Tsy ny volana ozy ny angarangarana aminao amin'ny alina, ary tsy ny masoandro tsony ny hazavanao, fa ny voninahitry Jehova hiposaka. Avereny zao ny aizona teo amin'ny fiainako, nosakanany lehibe ny mpamosavy sy ny mpanompo ny mpamosavy. Efa ny sinda tanteraka, efa ny ala tanteraka izany. Ambarako manomboka izao fa mahita fahazavana izay mianakavy amin'ny lafim-piainana maro samihafa. Tonoiny tsara mahita fahazavana izahay amin'ny ara-pahaizana, fahazavan-tsaina, faharanitan-tsaina, maharani-tsaina izay mianakavy, mahazava-saina izay mianakavy, mahay zavatra izay mianakavy. Ary tsy azo takonana ny fahaizanay. Maro ny olona hitady anay noho ny amin'io zavatra haina io. Ambinina ara-pitiavana izay mianakavy, ambinina ara-tokantrano izay mianakavy, ambinina ara-pivelomana. Tsy ory ara-bola, tsy mahantra ara-bola, tsy mijaly ara-bola, tsy mahantra izahay. Ambarako eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra fa vola tsy ahory anay, vola tsy ahory anay. Jehova dia laza, ay ny volamena, ay ny volafotsy, ho Jehova tompony maro. Tsy misy matimaty fatany zany aminay mianakavy. Mihidy ny varavaran'Ny Famosaviana eo amin'ny fiainako, amin'ny fiainanay mianakavy. Ary nizaniza mbola hitoy amin'ny savy ao ambadiko zao faminaniny zao. Hetsika ny anjelin'Andriamanitra amoaka ny sabany hiaro anay amin'ny anaran'i Jesosy. Mikamafy amenna manakatra ny rahany. Tsy azo niza takonana
Ny masoandronao. Alefa. Fiderana alohany andehody. Velona Jesosy. Zao arabao daholo ny manodidina anao dia lazao izy hoe tonga eo aminao ny fahazavana. Awa, tsisy mahazo mipetraka ao anatin'ny ira, mandihy daholo satria tsisy azo takonana ntsony ny masoandronao. Ao. Daholo ny tarana vota hoany. Sasy takona masoandronao. Zazaliza takonana ny masoandronao. Zazaliza takonana ny fiainanao. Zazaliza takonana ny lalanao. Zazaliza banana ny fitainao. Zazaliza takonana ny masoandronao. Zazaliza takonana ny fiainanao. Zazaliza takonana ny lalanao. Zazaliza takonana ny fitainao. Abuta ho tanana eo. Pandesanao, pandesanao, marumbukiza. Pandesanao, Pandesanao, pandesanao. pandesanao, pandesanao, marumbukiza. Pandesanao, 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 marumbukiza. Fatina de manite, sabatana. Fatina de manite, sabatana. Fatina de manite, sabatana. Fatina de manche, Fatina de manche, sabatana. Fatina de manche, sabatana. Fatina de manche. Pandesanao, 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 marumbukiza. Pandesanao, 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 marumbukiza. Pandesanao, pandesanao, marumbukiza. Pandesanao, 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 marumbukiza. Tsy maintsy ambany fetikana matana tangatany. Fanisena tsy mety la asa misentina mitomany. Kivolana maintsy ambany fetikana matana tangatany. Fanisena tsy mety la Pandesanao, 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 marumbukiza. Pandesanao, 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 marumbukiza. Pandesanao, 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 marumbukiza. Pandesanao, 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 marumbukiza. Manova tipaliazy. Efa mazava eo fiainanao amin'izao fotoana zao. Zay, eo, eo, eo. Dineny namanao zay fa mandesy hoe. Zay, manova tipaliazy. Afa mitsana amin'izao fotoana zao.
efa miramirana sy satria mampandresy io. Za urakurana mapya wa Yesusi. Villa Jesusi. Wow. Tsara ny tompontsika. Ijanona tsika androany. Ny tompo hitahirany ny fanambarana iny any anatina ho any. La clé nomenanao iny dia anjaranao ny mamoa azy. Misy zavatra marobe mbola tokony hitranga saingy voafetra ny fotoana ahafahana miaraka ao anaty fivoriana. Fa ianao ary an-trano any. Misy zavatra tsy vitako fa ianao tsy maintsy mijoro amin'ilay toerana. Dia tena mivavaha. Aza manakidiny satana izany mivavanao. Misy fotoana ireo vadinareo tsy mety mankaty ireo, tsy mety mandeha mivavaka ireo. Misy zavatra ambadika ireo. Fanahy ny manaka anazy. Poteo ilay fanahy. Mediava. Ahoana hoe zafady? Ahoana zafady? Misy zavatra anankiray atoroko anao eo am-pitsanganana dia amin'ny alarobity izy vao tena ijorotsika tsara fa fahalalana nomeko anao aloha. Eo am-pitsanganana aza mipetraka zafady dia raisy ny baiboly tsy nomaniko ao tsy nomaniko ao amin'ny régie le verset mbola tsy nomeko azy mihitsy. Mbola tsy nomeko an'ireo mihitsy. Hallelujah. Lazawe hallelujah. Villa Jesus. Deutéronome 33:19. Atavy amin'izay ny baiboly a. Dia mamaky tsika rehefa nahita ianao. Nahita ve? Zay nahita dia milaza hoe amin'ny anaran'i Jesosy. Lasitsika. Firenena no antsoiny ankao an-tendrombohitra ary ao no aminoany zavatra ho fanatim-pahamarinana fa hitsentsitra ny hareny ranomasina izy sy ny zavatsoa miafina ho amin'ny fasika. Resaka vavadiny ranomasina tsika. Dia ao amin'ny ranomasina tao misy inona izy teo ny arena. Io tsentsitra ninona izy? Arena, areny ranomasina. Sy ny zavatsoa miafina ao amin'ny fasika. Dika zany any amin'ny ranomasina tany misy arenany. Fa ahoana ny fomba nazahoana azy eto? Ahoana tsara? Firenena ozy nantsoiny aiza ho aiza izy teo? Ankao tendrombohitra, fiangonana ny tendrombohitra resahany eto. Ao no aminoany zavatra ho fanatim-pahamarinana. Sacrifice. Ataoko amin'ny teny frantsay dia ho hitantsika tsara. Dia Deutéronome firy izy teo? 33:19. Ils appelleront les peuples sur la montagne. Là, ils offriront des sacrifices. Des sacrifices. Verrez-nous. Des sacrifices de justice. Car ils suceront l'abondance de la mer et les trésors cachés dans les sables. Tano les zavatra nafeniny satana any amin'ny ranomasina any. Inona no entinao misintona an'izany? Altara. Amen. Isaïa 60. Isaïa 60. Tsara ny tompontsika. Cinq, Isaïa 60 dia eo amin'ny 5. Ary hita izany ianao ka ho miramirana dia empinempina sady ho alibiazina ny fonao
dika zany anana vision goavana satria le fonao mielehibe fa hoentina ho anao ny areny ny ranomasina ary afindra ho anao ny fananany firenena. Dia inona no entina mitsenjotra an'izany teo? Altara. Amen, amen, amen. Ny vavaka dia tena zava-dehibe fa raha tsy miampy altara dia be dehibe ny olona efa ela ny vavahany fa mbola taraiky izy kanefa tsy ampy raha tsy miaraka amin'ny vavaka fanafahana na délivrance. Sambatra ianareo fa tonga teto amin'ny fanatrian'ny tompo androany mandehana miaraka amin'ny fifaliana. Ny tompo miaraka aminao raha miala eto ianao. Tsy irery zany ianao raha lasana vava. Tsy mandrakizay io ranomasonao io. Tsy hoe le ianao dia imeme foana. Farina any amin'ny tenin'ny Sara. Dia zavy eo izy dia mbola iome. Rehefa niteraka izy dia ozy zaho izay efa nampiomeziny Jehova ary izay olona mahita izy dia ahoana? Taovy mafy e? Iara iome amiko. Ianao le nitomany lava iny iome amin'izay ianao. Aza kombona tsy ny vava raha lasana vava malala. Iome amin'izay ianao ary izay hita dia araninina. Iara iome aminao. Tsy iome mandatsa fa iome faly ny amin'ny zavatra ataon'Andriamanitra. Hita mariage faly be. Trotro zazakely faly be. Eny ambony le fiaranao iny faly be. Eny ambony fiaramanidina faly be. Tonga ty ivelany aty faly be. Eo miambina eo mpivarotana amin'le grossiste anao iny faly be. Halleluja. Misy antsika manana vision goavana be mihitsy no alebiazona ny fonao tsy ambany ny vision fa eo mpisitranan'le izy ianao miomenao. Tsara Andriamanitra. Raha pitsondray amin'ny 20 ny fotoam-bavaka manomboka. Dia tahaka izany koa talata, tahaka izany alarobia. Dia aorianan'ny fotoam-bavaka tonga dia rapitso aloha isy fandraisan'olona mamamandray olona rapitso. Dia talata araka le resako aminareo izy vavaka délivrance be aorianan'ny fotoam-bavaka any ambadika any. Hotahiny tompontsika menakafy. Alarobia mbola mandray olona ihany koa. Sandrato amin'ny lanitra ny tanatsika. Tsikitsiky mideran'i Jesosy. Faly izahay satria nampahafantarina ho anay androany ny Varavaran'Ny Famosaviana. Ary nizaniza manatrika ny atsinanana manakina ny masoandro tsy eo aminay. Efa tsy eo tsony izy. Efa tonga eo aminay ilay fahazavana. Efa tonga eo aminay ilay fahazavana. Efa tonga eo aminay ilay fahazavana. Voninahitra ho anao rery any. Mendrika ianao Jesosy. Mazava ny fiainanay. Mazava ny fiainanay. Tena mazava. Sandra mideranao zany. Mideranao zany. Mendrikio derainy ianao. Mendrikio derainy. Avereny diasanato ambony tanana. Tsikitsiky. Falifaly amin'ny Jesosy mivoaka eto. Asandratra. Dia tahina amin'ny anaran'i Jesosy.
Mandiana dia za mahita loza mandritra ny herinandro. Mandiana miaraka amin'ilay maso mailo, sofina mailo, fahiratan-tsaina, fiarovana amin'ny alalan'ny anjeliny. Mahita vola, mahita fity, mahomby azy, mahazo fanan'olona ho avy ato anompan'i Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy. Ambarao fomba antompo atsika. Raha andeha za dia fantatry fa momba anahy fa avenoan'ny fitahin'i Kristy. Raha andeha ianao dia fantary fa momba anao fa avenoan'ny fitahin'i Kristy. Mahombytsika eny ambaravarana zay aka rendez-vous iona aminay alatsinainy sy alarobia. Eny misy fakana rendez-vous eny amavady zay mbola mikopa-tanana ho anao satria mikopakopa-tanana omenay dia hitahiny tompo anao. Isso.